Ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabanantsika menakavy amin'ity andro vaovao ity talata 2 ny volana novambra 2024 miaraba tompokalahy miaraba tompoko vavy ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada no miaraka aminao amin'izao fotoana izao araba tsy misy anavahana fa ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany andafin'ny rika rehetra arabaina ihany koa manokana ny any amin'ny faritra indrindraindrindra satria maro ianareo no mitondra ny fampahirezana maro isan-karazany sy mba hoe ampandrosoana ihany koa an'ity fandarana mamitsika loatra ity tsy azo atonona ny teknisianina marobe raha ny fandeha ny fandarantsika dia toy ny mahazatra rehefa talata toy izao dia hiakatsy hatreto efa ao izy afaka minitra vitsy ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaefatra ny député ny colonel Rambo eo ihany koa ny namana Faniry Razafimanantany izay hitondra famakafakana ihany koa ny firariana dia ny hoe niarahanao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada hatramin'ny farany ka tsy sanatria hoe fotoana very fotsiny tsy sanatria hoe tsisy atao ka ndeha anaraka miara-manonja MBS Radio Mada fa tena mba ho raisitsika hoe ho zava-dehibe ny famelabelara-kevitra sy ny fanazavana isan-karazany mba ho tompontsoa ny malagasy eto amin'ity Madagasikara tanindrazana iombonan'ity izay no ela tompolasy tompovavy fa dia miaraba amin'ny Faniry Razafy ndahoary fiano fakasitrahana rena arabe mananjara sady miarabanao miaraba ny lalaina sy faly ao ambadika ao ny namantsika Radany sy Jean-Claude any ambony any izay manao ny fampandehanana ny sary amin'ny fahitalavitra mampandeha ihany koa ny onjam-peotsika ny namany eny amin'ny Radio Mada tsy haintsika ny hanadino azy ireo izy telo menada izay fa mpiarady mpiaradalana ary mpiara-manonja amintsika isika rehetra ny mifaritra tsiraikaraika avy any dia manolotra ny araba omba amperitso antsika indrindra ny any ampita ndranomasina any dia feno fakasitrahana satria zava-dehibe ny afahantsika miaona indray eto amin'ity fandaharana miara-manonja MBS Radio Mada ity eny ary ny fahavononana hiatrika amin'ny fandarana dia ao tsara na dia nisy aza ny programma samihafa teo amin'ny fitantarana ny baolina izay efa nanomboka narahantsika omaly teto amin'ny onjam-peo ny MBS zany izay niarahana tamin'ny zokobe Rufin Rakotomaro izay mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'izay fitantarana izay dia mbola miara-dalina indray tsika amin'ity fandarana ity efa vonina eto akaiky eto ihany koa ny solombavamboaka ny Madagasikara Rambosalama Emilien voafity teo amin'ny teto ay moa zany tsy hoe tany na teo fa teto amin'ny boriboritany fahaefatra satria ato anatin'ny boriboritany fahaefatra Anosy-Patrana izay misy ny toerana ahafahantsika mampita vatana ny fandarana zany izay raisiny any amin'ny faritany rehetra any miarabanao Andriamatoa solombavamboaka miaraba Faniry dia miaraba ny rinona izay avy nanolotra ny fandarana tao miaraba koa ny teknisianina rehetra ao ambadika ao izay mandefa an'izao fandarana zao amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra ary indrindra koa ireo namantsika ny amin'ny Radio Mada mandefa an'izao sary zao zany manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra isika satria nahazo tombonandro androany izay tena zava-dehibe tokoa maro ireo hoe te araka amintsika anaraka izao fandarana zao kanefa moa an'Andriamanitra ny aina dia misy ny tsy afaka manaraka izany fa dia lasa an'Andriamanitra dia mirary fenona feno andre fianakaviana izay nandao ny havana reny tamin'ny amin'izao ary misy koa ireo tsy salama any amin'ny toeram-pitsaboana sy any an-trano any dia mindao hoe mirary ny fahasalamana tanteraka ho an'ny zareo reny mba ho sitrana malaky mba afaka manaraka indray ao anatin'ny fitoniana sy ny fahasalamana ny fandarana miara-manonja izay vokariny MBS sy ny Radio Mada eto dia manaroatra manao kokoa amin'ny havana rehetra indrindra ianareo amin'ny distrika Betafo Anjanapara Andriamastena ary Tsarasina zany ary dia voarainy ny afatra avy any aminareo satria mampalahelo tokoa raha le hoe le commune kely ambanivohitra any zany no ataon'ireo atao hoe mpiasam-panjakana Atsojay angalarina vola tokony anaovana trano ho an'ny gendarme any amin'ny commune rurale mandry tsara dia amin'le lalana makany amin'ny
Betafy moa zany misy atao hoe fokontany napahatry mazay dia efa misy poste avancé en gendarme fa omena trano zany le gendarme dia lay PDS izay napetraky ny chef district atao zany napetraky ny fanjakana atao zany mananetana hoe anaovana trano ny gendarme kanefa moa no napetraka atao karakarany fanentanana rehetra sy ny fitadiavam-bola ny président fokontany fa rehefa betsaka ny vola somary nampiakarina kely ny trano 2 metatra de fa inga PDS ny tsita nitsoka ary mampalelo de zao le PDS le PDS napetraka tsy mba PDS avy any am'lay district zany hoe fantatra kokoa fa PDS avy any amin'ny district natamy fotsiny nalefa de lasa n'le rintsokany vola de tonga eto ny olona hoe tinga solomavahoaka mba atenenao fa tena tsy mety mihitsy le izy dia atsipy aminareo manam-pahefana rehetrrehetra zany atsipinareo tondram-panjakana fa zany mahazo ny olona ary tsy any any fa misy ohatran'izany koa zao fianakaviana any ambanja any dia tafian-dalo de tapaka ny tanany de nampanantena ny gendarme tam'zany Ravalomanina Risara général Ravalomanina Risara hoe tsy maintsy atao zay tanan'io sy ny fiverenana vola sy ny rehetrarehetra lasa retraité ihany général nahazo ny kitana faefatra izy fa dia le tanan'olona tapaka tsy hitany ankety ny vola tsy miverina ny trano simba ka de apetraka aminareo daholo zany zavatra fa mitaraina ny olona ary malahelo ny olona amin'ny zavatra mitranga ataon'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary mampalahelo de mampalahelo manarak'izay dia araky ny fomba fanira de satria any tsy teny kanefa moa aleo tenenina fa tena mampalahelo le zavatra mitranga am'izao fotoana zao de so mieritreritra ny eto amin'ny commune urbaine Antananarivo fa hoe ny fako dia fofona fotsiny no entiny fa tena zava-doza mihitsy no entiny fako tsika am'izao fotoana zao efa ny Covid miakatra satria lasa 173 cas zao ny cas active am'izao fotoana zao dia ny cas vaovao am'izany de eo amin'ny 50 mahery eo ka tiana tenenina zany hoe tsy ny Covid ihany no mitondra aretina eto zay arety madoza fa na fako koa satria maninona io fako izay no fiovan'ny toetrandro am'izao fotoana zao azony ty hoe changement climatique ty de mitondra aretina vaovao ary tena mampididoza mihitsy ho an'ny zokiolona sy ny akizy amin'ny arety pisefona zany zao ny zava-misy aloha ny sary no teny azy tsy lana commentaire tsony ty zao de eny sonerano eo ambadiky ny camp miaramila amin'ny kapisat io tsy tenenina efa de aloha ny sary no ilaza azy de ty indray zao de eny namotana eny akaiky ny tsena eny efa eo amin'ny 50 metatra mahery de fako fotsiny tsisy maka nefa ery andrefany ary tsy lavitra ny tsena ka aleony sary no ilaza azy ka io fako io tsy hoe fofona fotsiny noetiny fa tena mitarika arety mandoza mihitsy dia any amin'ny areti-pisefona ho an'ny ankizy sy ho an'ny olon-dehibe zay matanjaka moa zany elanelany eo de afaka mbola mitsangana eny ihany fa ho an'ny lehibe sy ho an'ny ankizy tena mijaly mihitsy surtout mainao mahita ankizy mikoka zany ka eto zany de miantso ny atao amin'ny commune urbaine Antananarivo efa ianareo nao zao efa tsy misy tsony hoe miakina avy ary fa efa io ary efa nataonareo any USMA io de efa ao aminareo tanteraka tena mba jereo le vahoaka ary le vola be alainareo amin'ny vahoaka tena mba redevable amin'ny vahoaka nao tena mba ataovy zay zavatra efa tena mampalahelo fa ohatrany hoe ianareo mihitsy ny tena mamona an'le vahoaka ary tsy ny areti-pisefona ihany fa na ny areti-koditra aza areti mifindra amin'ny hoditra de tonga amin'io fako satria afa mihitsiny ny zavatra fako sy ny entona tarafin'ny masoandro dia miparitaka amin'ny fiainan'ny ny olombelona zany zay angamba no atao hoe tsatratra faniry fa ianao mbola iteny any ao rehefa avy eo fa dia eto koa tsy azo ivalaparana androany satria fantatrao fa androany no anao famelaberarina momba ny LFI ny ministry ny tetibola sy ny fitantanam-bola dia tsy maintsy amonjy an'izay ny tena amin'ny amin'ny folo fa dia zay aloha no azo entina mitsetsatsatsaritra fa dia sotra na ame fitenenana ho ampitsika kely ihany ngamba le tsetsatsetsatsarotra satria eny amin'ny lalana eny koa misy zavatra hafahafa hitantsika ihany izy ty monka efa nanaitra foana teto amin'ny fandarantsika aloha zany ny solomamboaka raha mbo salamy emily am'ty covid ty
de hitantsika mahery be ny gripa am'izao fotoana zao de mila mitandrina zao tsika menakafy fa mitsetsatsetsasiaritra ny resaka fifamovoizina satria ifampitazaina hoy a itony onjam-peo tony a sy ny fahita lavitra de itony ray ny tranga eny amin'ny lalany eny de mila mitandrina tsara sy mila misaina ny rehetra fa tsy hoe zay mitondra fiarakodia bisikleta moto sarety posiposy na ny akoatran'izay de mihevitra azy foana fa mahay mampiasa lalana fa misy ihany koa zany a ny mamily fa tsy mahay mampiasa lalana zany tahaka ny tontranga hitantsika ny video zay alefa ny namana faly eto iny a hita eny amin'ny lalambe rehetrarehetra any a anapitsika ny tsetsatsetatsiaritra alohan'ny idinantsika zavatra fa ity tranga hitantsika ity deputera Mbosalama io sary milaza azy ary ny teto zany de hita mihitsiny fa raha manaja lalana momba fifamovozana ny olona dia mpitondra moto dia manao ny tsy fanarahana zany fa tonga dia mandeha fotsiny amin'ny zay mapetipety azy ao ary ny tena mampalelo amin'izy de zao iny ty soratra ty trany hoe présidence ny survêtement anaova lay mpitondra le moto zay tsy manaja lay lalana momba ny fifamovozana ka dia io zany a dia i raha mahalala mihitsiny zany fa zay mampiasa ny lalana rehetra de tokony anaja ny atao hoe code de la route zany na sarety io na bisikleta io na moto na automobile na mpandeha tongotra azy satria na ho ampandeha tongotra dia eny amin'ny trottoir no andehanana fa tsy eny amin'ny arabe ary eny amin'ny atao hoe passage bre reny a ny epitana fa tsy eny am'izay mapetipety eto makaiky tonga de pita sanatrin'izany azon'ny voadonan'ny fiaro ianao dia mety elany ny assurance fotsiny ianao satria tsy maintsy misy ny constat satria hoe accident corporel de tsy maintsy misy ny constat de hojerenao dia rehefa hitan'ny olona ianao fa tsy eny amin'ny lalana tokony epitana faritra tokony epitana ianao voadonan'ny fiara dia mialamaina ohatran'le araka le fitenenan'ny olona mialamaina ohatran'ny takotra sy mba tsy tenena zavatra hafa sady maratra ny tena tsy mahazo vola no mety ho clemaina de eo zany tokony mba heritreritra zay rehetra mampiasa ny lalana na iza indrindrindrindra ho an'ny moto sy ny bisikleta zay atao araka le fitenenana hoe carrosserie tenany raha mijery anao mety lohaniny ny voaro le kasika nefa raha mafimafy ary ny soka mety tsy voarony zany fa de ratra aloha de mahazo ary ny atao hoe faravakeliny maratra be asy tapaka da mety farany ny favandesina ka io zany no fanetana neto hoe tsy hoe tehiteny fotsiny tena fa fanetana no azay mampiasa ny lalana zany mba tokony isy ny fanajana sy fampijerena ary mifampianoana fa tsy mandeha am'izay lobe fotsiny de tonga de andeha am'izao fanaovana zavatra ndrendra no miteradoza eto amin'ny fiarahamonina avelantsika tonga de hiditra amina raharapinina misy atrangy efa hitantsika moa tamin'ny faranenandro teo ny tany Morondava ny tamin'ny Miandro Vazo dia ny Filomarka Ravalomanina deputera Mbosalama Emilien tena niodina teny amin'ny tambajotra rehetra iny fahombiazana tany amin'ny faritry Menabe iny na izany na tsy zany aza nefa dia miazakazaka am'izao fotoana zao ny fanoratana analina ao anatin'le fanavozana tanteraka ny olana samihafa moa misedreny ihany amin'ny hoe tsy mbola naharay vola nireo ampanisa-pifidy na ny agent rechercheur io sy ireo CLR samihafa miezakaezaka ihany koa mandoa vola ny eo anivon'ny CENI ny olana samihafa koa nefa dia misy ny voadingana misy ny tsy tafiditra ao anatin'ny anarana misy ihany koa tsy ampitoana voasoritra ao anatin'izay fanavozana tanteraka izay isika de tsy mitsahatra mihitsiny deputera Mbosalama Emilien mitondra fanentanana ho an'ny vahoaka ny amin'ny hoe ataovy ny azakazaka atonga antsika ao anatin'io lisitry mifidy io mila mifampiresaka zany tsika rehefa maheno ty fandaharana ity satria rehefa ao anaty lisitry mifidy isika manatanteraka ny adiditsika rehefa tonga fotoana tanterahana zany taona 2024 voailika mazava be ireto mpitondra fanjakany reto amin'ny fotoana natanterahantsika ny adidy amanandraikitra amin'ny alalany latsambaty-pifidianana aloha tonga de ho avy am'izay tsika deputera Mbosalama satria adevitra vaovao ary azakazaky ny rehetra moa zany am'izao fotoana zao ka isika ato amin'ny miara-manonja MBS Radio Matin dia anisany mitondra an'izay endriky ny fampianarana fanentanana ary fampandraisana anjara amin'ny rehetrarehetra izay olom-pirenena voasoratra anaty listim-pifidianana éducation citoyenne mihitsy no ataontsika ato fanira ary ho an'ny atokontsika zay atoko matanjaka dia antoko matomanao azany atoko politika matanjaka zany tsika dia antoko miandrandra ny fitantanana ny firenena aoriana kely
fambiazana tanteraka mihitsy ny tany amin'iny faritry menabe nandehanan'ny filomarika Ravalomanana tany iny ary iny zao de profo mitoaka amin'ny tendany fa tsy marina mihitsiny ilay fitenin'ny mpanohatra rehetrarehetra hoe manavakavaka ny tanindrana mialatsiny any le fitenany tonga de mahitsy be manavakavaka ny tanindrana ny président Ravalomanana manavakavaka ny Côtier tsy tiany Côtier fa reny zao reny olona tany reny olona tany Morondava reny iny reny dikan'izany zany a dia mazava ho azy fa hery lehibe ho anina tokontsika reny fahombiazan'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fidinana tany reny a ary iny atao hoe entina atao hoe fanotra zany ho antsika aty amin'ny district hafa aty amin'ny zay mbola tsy nandehanana anao ny ezaka lehibe a sy ny fanetanana ny olona satria raha nyresaka rehetra tany nyresaka azo tamin'ny faritra rehetra nandehanana tamin'ny district rehetra nandehanana dia ny fitarainan'ny olona na amin'ny fahoriana miainan'ny olona amin'izao fotoana izao samy manany tao hoe mahasamihafa azy ny district rehetrarehetra fa zay tena nandalovana rehetra tsy mba misy miteny zavatra tsara tamin'ny filomarika Ravalomanana fa dia fitarainana tamin'ny fiainana andavanandro ary ny natao ny fampitana tamin'ny fotoana ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana sy amin'izao fotoana izao ka eto azy zany a dia miteny hoe manamafy tanteraka ary ho atsika rehetrarehetra na amin'ny districtn'ny Boriboritany faefatra na amin'ny districtn'ny Betafo na amin'ny districtn'ny Faratsiho iny izay tenenina fa tsy misy député atsika de eto azy zany de manamafy aminareo fa na ho ela na ho aingana tsy maintsy andeha amin'izany fifidianana zany isika ary io fifidianana io a no ampisehoana amin'ny vahoaka ny tanjaky ny antoko a ka afana mametraka ny filohan'ny antokontsika hitondra ny tany ny fanjakana zany hoe izany zavatra zany tsy vita amin'ny vava iraranety fotsiny fa tsy maintsy arahana azy zany de inona le fanarahana azy de raha am'izao vanim-potoana zao aloha zany a dia tsy misy afatsy ny fidirana ao anatin'ny listim-pifidianana isa-tokantrano aloha zany hoe adidin'ny ray mpianakaviana ao tokantrano a no mijery ny zay olona ao tokantrano ka na vita hoe feno 20 taona miakatra ka efa manana ny zo ifidy no teny hoe ndaotsika tsy maintsy miditra any amin'ny listre mifidy am'izao refontsao mba hafahana mifidy a amin'ny fifidianana ho avy a zay ho avy amin'ny taona 2024 vita ny fijerena zay isaky ny tokantrano zay olona ohatrano zany a de hitao marina lay izy dia lasa indray manentana indray a ny manodidina ny olona ao tanàna zany ny akaiky atsika eo na ny manodidina rehetrarehetra na nypiray atoko amitsika andeha isoratra anarana am'zany izy mpifidianana zany tady tsara ho a fa mifatongavatsika mifidy zany hoe voasoratra ao anatin'le mpifidianana io tsika na fo atsika mamany olana zay ianatsika mandavanandro zao ny resaka asa ny resaka tsy fandripahalemana ny resaka tsy fahasalamana ny resaka fianaran'ny ankizy ny resaka fehadina am'ty resaka jiro sorano ty ny resaka fiainatsika andavanandro fiainana ray manontolo de amin'ny alalan'ny fifidianana io a no afahatsika mamany olana satria efa eny-daola reny fitarainina rehetrarehetra reny dia rehefa vita ny fisoratana anarana ho atsika sy mipiaradia amitsika zany hoe reo namatsika manodidina sy reo atao hoe association miaraka amitsika ka hita fa vita soratra any de tsy vitan'izay fa mbola jerena ndray ilay lisitra fa sao sanatrin'zany misy olona tsy mipetraka ao am'le fokotany akory de tonga de asisika eo fotsiny amin'ny listim-pifidianana fomba fiadindreo maty zany satria tadio tsara nefa 10 tapitrisa neno tino ampidirina amty mba tonga an'le hoe tonga ho 13 millions 5 ny sampifidy am'izao fotoana zao 52% ny
vahoaka eto Madagasikara de tsy maintsy atao zany zay mahita an'io de araky ny fitenena hoe tous les moyens sont bons de atao daholy na angalatra na olonefa hita fantatra fa tsy fampipetraka ao zao aza de ampidirinao de anjaratsika mijery an'izay hoe ty olona ty ane ka olona tsy eto amin'ny fokotany fa olona mandalo fotsiny ko maninona ny ataonareo satria manenjika an'le izy de efa zay le fanenjehana lycée tsy fantatra hoe zao mbadika iny fa efa atao ndray iny amin'ny resaka fividianana angalarana vato zany atao hoe fidy fafa hafa ndray zay de jerena ihany ko sao misy olona tsy ampitaona ary efa fanaondreo zany olona tsy ampitaona ampidirina ao anatin'ilay listy mpifidy ary za zao vao nahazo tatitra avy any ambanivohitra am'le resaka avy any amin'ny commune de hoe Ambatomikila limitrophe ny Faratsio de Betafy de Antsirabe 2 fa misy ankizy tsy ampitaona mihitsy zany de terele président amin'ny fokotany atao zany de ampanaovina an'ilay karapanondro zany hoe efa miaraka amin'ny raipetsapetsa amin'ny ngiabe ny tanàna zany izy sy ny délégué ny commune dia atao zay zavatra zay mba azahoana an'lay mpifidy-betsaka zany zany hoe mazava ho azy zany fa reo olona mpifidy reo zany dia tsy efa mazava azy fa hifidy azy zany efa hoe tia tsy maintsy hofidiana rehefa tonga fifidianana ka zany zavatra zany zany mila raha maso akaiky daholo ary rehefa misy an'zany de mila tenenina hoe misy zavatra mitranga ohatran'izao mba ho retany ho rendanitra hoe zao zavatra tsy mety ataony ty fitondrany ty ao anatin'le paikady daholo de ohatran'izay ko raha misy hoe olona voadingana ao amin'ny misy fokotany misy atsika zany de raha misy olo voadingana de atenenina ko hoe rehefa voadinganareo ka tsy miverina le olona ao anatin'ny valo andro dia entina mihitsy le olona makany amin'ny fokotany miaraka amin'ny karapanondro de misoratra anarana hoe io de efa voarakitra ao anatin'lay carnet misy primata de duplicata de duplicata izy mba hopetraka zany hoe tavitra ao anatin'ny marina le olona dia voasoratra fa zany paikady ataon'reto olona reto am'izao fotoana zao mba hanenjehanina liza kanefa io le isa io dia isa tsy ho ara-dalàna nameno anazy raha ohatra hoe tena andeha amin'izy fa atao fotsiny zay afenona azy mba amenona an'lisa hoe 13 millions 500 ny izy ampifidy eto Madagasikara ka eto a zany dia manentana atsika rehetrarehetra ary tazio fa atao fanotra ho arery lehibe ho atsika reny familazana tany Morondava reny ny anafahan'ny Filomarika Ravalomanina ny teny tamin'ny voaka tany momba ty lista fividianany ty de ho atsika zany dia alaina ho anatra reny alainy reny mba afahany mampity zany eny amin'ny misy atsika rehetrarehetra eny am'izay faritra mbola tsy nandehanana Filomarika Ravalomanana fa tsy maintsy ho andehanany de efa miomana teny zao amin'ny fanatanterana zany listra ny mpifidy zany tadio tsara fa fandrafetana an'io lisy mpifidianan'io no haindehibe ny fifidianana ary io fifidianan'io no afahana manova sy manavitra ny firenena amin'ny fandehanantsika marobe mifidy ka hifidy zay olona ho atolotry ny ato amin'ny antoko zany amin'ny zany zavatra zany matoa Filomarika Ravalomanana miaino anareo mandray ny hafatra rehetrarehetra dia no fitiavany ary zany fitiavany zany dia mila tohanana am'izao fotoana zao ane miteny le mpitondreto hoe fitiavana ny lehibe indrindra fa ne le mpitondreto am'izao fotoana zao tsy fitiavana ny lehibe indrindra fa fahantrana ny lehibe indrindra ary fampiasonana ny lehibe indrindra ka engany mba zay le fitiavany Filomarika Ravalomanana zay tsy ho verivery fotsiny fa ho arahantsika asa amin'ny fisoratana amin'ny listy mifidy eo aloha zany tsika am'izao fotoana zao dia ny fidirantsika mianakavy ao amin'ny listy mifidy am'izao olo zao dia fanaraha maso io listy mifidy io arahana daholo hoe tena olona etoko veny eo sa olona tsy olona vevy sa de olona mpandalo fotsiny vity zay dia tafiditra daholo veny namana rehetrarehetra de vity zay dia jery am'izay hoe tonga ny fotoana any amin'ny faran'ny volana desambra any hoe zay fotoana voalohany
am'ty resaka fanaovana ny fanavaozana ny liste électoral ty hoe ao daholo ve ndrehetra satria atetsika no mitako hoe apy atao hita amin'ny masonay a izy adolony ao sy ndretrarehetra ahafahana mijery hoe mariny io a na misy voadingana na tsy sisy voadingana fa tena io marina tena listy mividy eto amin'ny fokotany ataontsika fitaovana enti miady io fitaovana anakisahana n'izay rehetra everitsika fa mitady animba tsy hoe mitady fefa tena manimba mamodika ary manao tsinitsinina ny vaoka dikan'izay ny fiaingana fototra ataontsika zany mila ao anatin'ny lisy-pifidianana araky ny nambarany deputera Mbosalama Emilien teo farany amaranantsika nyty fifampiresahany eto itya deputera Mbosalama ianao moa mbola maika monjy fivorina resaka LFI satria resaka ao zany ny ministra de hoenona l'izy zava-dehibe zay fa itsara ihany ngambany mba hiresahana kely ny aminy hoe inona ny tena foto-kevi-dehibe tena mila enona mila anaraha maso ity resaka loi de finance 2023 ity deputera Mbosalama ia raha araky ny lalàna fehizao moa zany feny tetibola sy ny fitantanam-bola malagasy zany a ny lolfa zany a ny de lalàna 2004-07 zay nataony fitondram-panjakana niaraka tamin'ny filomarika raha valomanana zay mametraka tsara mihitsy ny fomba ny fitantanam-bola rehetrarehetra misy eto Madagasikara zany zay mbola tsy novana mihitsy natram'izao satria hita mifahatsarana sy fanarahan-dalàna ary ny faneken'ny partenaire technique et financier sy ny bailleur de fonds an'izany lalàn'izany fa tena mety araky ny fitantanana irasam-pirenena zany ka raha tokony menanay tamin'ny 30 octobre le izy faniry a dia document complet dia vo tamin'ny herinandro zany tonga ny document complet de zay vo nahazo zany hoe etrereto zany fa du 30 octobre hatramin'ny 17 zany a dia vita ambe folo andro be zao zany no fahatarana ary tenenko mazava eto fa hatramin'ny natongavana tao tamin'ny 2019 de mbola tsy nisy fandarahan-dalàna mihitsy nataony tao amin'ty fanjakany ty tamin'ny fametrahana ny loi de finance isataony nomboka tamin'ny 2019 hatramin'izao 2022 zao zany hoe na ny LFI zany nanomboka tamin'ny 2020 21 22 sy ny tamin'ny ny LFR 2019 de tsy mipetraka ara-dalàna araky ny tokony izy zany hoe raha tokony hodiniana ao anatin'ny ray volana dia herinandro farafabetsany ohatrany zavatra mitranga am'izao fotoan'izao androany raha matoa minisitra zay vao amelabelatra amin'ny solombavam-boaka ny mombamomba nio LFI 2023 io zany androany am'y folo moa zany no anaovana anazy ka ny a zany ny raha ny hoe miteniny eo zany votoatiny eo de hoe ny ty programme an'ty projet de société an'ty fanjakan'ty zay le hoe PEM tsy mbola velona hatram'izao fa dia UEM de lasa PEM de tsy haitsony a miakiny amin'io PEM io zany a ity LFI ity kanefa rehefa nijerena amin'ny akapobeny le izy a dia ny any amin'ny budget an'ny présidence ny république sy ny budget an'ny ministère en finance sy ny any amin'ny budget an'ny travaux publics no tena mitangana be midika zany ary efa mampieritreritra sahady fa ny resaka sosialy-mboka zay tena mampikaikana vaoaka am'izao fotoan'izao ny resaka changement climatique amin'ny resaka ny environnement dia akoatrany hoe fianarana zay niakatra kely kanefa na fianarana niakatra kely aza dia ohatran'ny adino ilay reto le hoe fianarana tsy zay tena manaraka an'le ravitra ohatrany hoe adino resaka hoe any amin'ny alphabétisation sy ny any amin'ny fianarana ho an'ny garadobo sy ny retrarehetra any a ohatran'ny adino fa dia any amin'ny resaka infrastructure
sy finansa ary any présidence république zany ny tena fatoan'le izy amiko zany midika de hoe voalohany indrindra resaka social zany aloha de tsy misy ary zany hoe décentralisation budgétaire zany de tsy misy fa de zavatra rehetrarehetra atao ao zany de miainga avy any ambony daholo resaka fidinao tsy fandripahalemana zany de lany amin'ny karama sy lany amin'ny atao hoe recrutement masifa satria raha ndresaka tsy fandripahalemana zao raha nysoratra ao de hoe misy recrutement na 830 gendarme ho antafika malagasy 823 gendarme misy milina maherina police ny rehetrarehetra satria mona am'izay fa le tena vola anaovana n'lay mission ena-kanja dia ampandrina fahalemana na tanàn-dehibe na ny ambanivohatra dia tsy araky ny tokony izy zany raha zao fiainan'ny vahoaka zao miakatra le izy fa zary raha miakatra fa dia fahitana azy de ohatrany hoe efa mandeha sady ny calcul mpitondra am'izao fotoana zao matoa ireo ministère anakiroa travaux publics sy ny ministère en finance ary ny présidence république institution io ny be voalohany de efa mandeha sady ny resaka zany ary efa malasy eritreritra hoe efa fanomanana ny 2023 ty elefy ty satria maninona le filohan'ny république any hoe tsy maintsy ilatsaky ary efa ilatsaky izy dia inona moa moyen hoentiny tonga de mahitsy be fa zavatra efa fanao araky ny teneniko hoe éternel propagande ty zavatra ty de fa mialo daholo avy any ambony zany hoe régime centralisé de miala avy any ambony zany ny famoahana vola tsy ndrehetrehetra ny afaka mamoaka azy de tsy zavatry ny président république de rehefa mandeha izy de fa any zany ny fahitana an'le izy de fa antolo zany mandeha manzavatra rehetra de fa any daholo de ohatran'izay ko natao ministère finance ny ministère finance zay mitatana ny vola de rehefa misy lainy mpitondra am'izany fotoana zany zay araky ny tenenina hoe zavatra ataony rehetra fitokanana ry atao ry miala any daholo dia efa any zany fa satria maty raha ohatra ka hoe efa ny zarazarainy isaky ny département ministère aloha dia ho taraiky fa tsisy vola hoe azo raisina hoentina hidina any amin'ny terrain rehefa midina any ny tompona andraikitra ambony zany amin'ny firenena dia tsy maintsy natao an'izay le zany ka eto zany de miteny hoe nefa mamofopofona makany amin'ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena 2023 fahitana zao satria raha nyresaka PEM ane de nytenenina teo hoe le nanaovana forum teny amy CCI vato de inona fa tsy fitadiavana investisseur anao an'io anatanteraka lay projet de société ka matoa ny fanjakana mamorona samy vola zany ao amin'ny ministère en finance ao amin'ny ministère en travaux publics ary any président ny république dia mazava ho azy fa anatanterahano PMU zay ho tenenina alohan'ny filan'ny filoham-pirenena hoe efa nanao an'izao tsika atao mena an'izao nareo natao an'izao atao an'izao efa any zany ny fahitana an'le izy aloha tonga de mahitsy be eto any ny fahitana azy zany fa dia eo moa hitantsika amiandalana any fandehany io ary tsy amelany io fa tsy maintsy zavatra mivoaka ndray satria volam-baoka io fa tsy volan'ny draroa dia tsy maintsy ho jerena ary tsy maintsy tenenina eto isak'izay mahatsiaro hoe zao ny fandehan'io vola io aiza ny fandehan'io makaiza marina io vola io tena miditra any amin'ny tokantranony vahoaka marina aveo zavatra io sa any amin'ilay tombotsoan'ilay fitondrana am'izao fotoana zao zay te hipetraka mafy eo amin'ny fitondrana satria hita fa efa fitondrana efa tsy efa misy olana le fitondrana am'izao fotoana zao ary efa atao hoe misy na isa misy eo azy de efa lasa misy atao hoe mizay crise de confiance zay amin'ny isa misy eo dia efa atao mihitsiny zany par tous les moyens hoe ahoana ny ipetrahana eto dia zay zany ny fahitana ny firesaka ny nandrafetana nyo elefy io ry faniry fa tsarakaraklay hoe mamparairaha le vaoaka fandripahalemana tokony eritreretina am'izany hoe inona fitaovana tokony menan'ireo mpitandro ny filaminan'ireo amin'ny le fedena am tsy fandripahalemana inona tokony anampiana ny any ambanivohatra any anampiny ny mpitandro ny filaminana am resaka edina tsy fandripahalemana resaka sakafo sy ny rehetrarehetra inona tokony anampiana ny tatsaha mba azahoan'ny tatsaha miaina tsara mba azahoan'ny tatsaha mamokatra
amin'ny mba azahoana lay atao hoe autosuffisance alimentaire. Manahoana ny création d'emploi am'izao fotoana zao no hoan'ny be de be ny tanora am'izao fotoana zao no tsy misy asa dia na manam-paina de lasa renireny fotsiny de lasa mandeha voatarika any amin'ny fidoroana sy fisotroana zava-pisotro mamano sy ny rehetrarehetra. Dia ny ohatran'izay koa ny hoe ahoana ny resaka mivarotra, ahoana ny resaka ny fiainana andavanandro ny olona zany, ny resaka fahasalamana, fiatrehana fahasalamana, ahoana ny resaka hoe fiatrehana fianarana sy ny rehetrarehetra. Zany a de tsy hita firy am'ty satria efa centralisé any ka raha centralisé any izy a dia fampandrosoany fotony zany de tsisy fa afampandrosoana avy any ambony mitotona de zay zany izy karaha avy any ambony mitotona de fa mazava ho azy fa endrika propagande zany zavatra fa tsy raha avy aty ambany ma tsisy miakatra de mazava ho azy fa hoe ino ny fampandrosoana ny fotony marina, ino no ilain'ny vahoaka. Fa raha avy any ambony izy midina dia efa resaka fisehosehoana fidedana erantsety hoe za manao an'zao za manao an'zao omeko an'zao nareo ataoko ty de fa endrika propagande tady tsara fa 2023 tsika no ifidy fanira zay zany no fahitana raha amin'ny akapobeany io fa oetsika eto any de tay momba ny zavatra io dia rahatsika mamakafaka etrany araky ny fotoana mamety azy. Iny mihintsika zany fa ivoatra zay satria solomamoaka no miresaka amitsika de hanatrika zany izy reo tena zava-dehibe ity satria raha ny efa adevitra mandeha ny sisy ny resaka mandeha ny amin'ny gazety sy ny rehetrarehetrany ny any ambadiky ny adevitra politika dia efa misy kirakira rabola fametrahana vola samihafa ny amin'ny atrehana 2023 ho an'ny fitondram-panjakana ny mahamendimendy sy mahamaika an'reto fanjakana reto moa zany de hoe ahoana ny mbola iverenan'izy reo dia sikosiki lalalovina ny anatin'le kirakiram-bola mpanjakana lay vola mifangaro amin'ny efa vola homanina amin'ny endriky mifampelezakevitra ho avy eo sy ampiasaina am'ireo mpanjakana solom-panjakana rehetra de io no mila mampamailo ho atsika rehetra farany andriamatosolomamboaka ohatra misy adevitra mandeha hafaafisany any ambadika any alohan'ny teny elanao eto ngamba 2 minitra na 3 minitra ohatra misy miresaka tetezamita ohatra misy resaka fikonokonona ny zavatra hafa zany raha ohatra ka manakambaran'izay ianao tsara ihany tondrana fanazavana député Ramboasalama. Misy tokoa ny tsitsondresaka ohatrany renseignement rehetra fa za de efa miteny zany fa solombavam-boaka ary ato amin'ny antokotiako Madagasikara ny tenako dia manizingiziny zay ary tena mitaky fa tsy maintsy atao fifidianana am 2023 ary tsy memotra ny antony efa mijaly loatra amin'ny vahoaka ary efa marary ny vahoaka ary ny atao hoe fitsidiem-paritra fidinan'ny filomarika Ravalo manana isaky mifaritra dia tsy misy avy sy tarainana ary tena fijerena ny fahorian'ny vahoaka zany fa tena manitra le malagasy ka tsy misy atao hoe fiotikodonana tsony ary raha ny atokotiako Madagasikara de tsy angataka seza mandrak'izay ampitondra am'izao fotoana zao mihitsiny fa mitaky kosa ny atao hoe concertation nationale momba ny code électoral momba an'io processus électoral io mba ho tena lalàna madio ary tsy misy hoe fitany lana amin'ny atsy na ny atsy fa tena petraka ho andretrarehetra madio tsara ny lalàna entina anaovana ny fifidianana mbana araky le fiteneny hoe mbanana an'le hoe égalité de chance zany ny candidat rehetrarehetra amin'io fa tsisy hoe ianona mena tombondany fa de teneniko manizingiziny zahay fa ary mitaky ny anaovana fifidianana am 2023 ary de teneniko etoko fa ny tokotiako Madagasikara tsy mitaky an'zany raha misy mieritreritra anao teteza mita zany fa tadiava-tseza tsy mila an'zany ny tokotiako Madagasikara fa ny tokotiako Madagasikara mahatoko matanjaka azy dia taky ny fifidianana madio ao anatin'ny règle madio ary ao anatin'ny mba isin'ny atao hoe légitimité an'le fitondrana aveo mba isin'ny stabilité ka mila mazava tsara mihitsiny zany ny lalao ary mila atao hoe règle mazava tsara de ny code électoral mazava tsara zay irahana amin'ny rehetrarehetra fijerenan'io aloha zavatsara le concertation nationale tsy ny opposition rery manao an'io fa ianareo ao anatin'ny fitondranako dia
ilaina manao an'izany satria tady tsara am'izao fotaona zao any ny seni efa misy crise de confiance inona ny antony eo manapa-kevitra mandeha mamseo ary amy tele ary amin'ny hoe gem mari de hoe de makany amin'ny orinasa zany zao fanao an'zao zao de miverina tapoka indray miverina amin'ny hefiny inona mahatonga an'izany satria tsy manana le autonomie an'lay senia fa tereniny mpitondra fanjakana fotsiny tereniny exécutif am'izao fotoana zao hoe atao zao amenonalisa de zany zavatra zany a mila jerena miaraka mba tena isiny le hoe autonomie le senia jerena tsara ny code électoral momba ty fifidianana ary nyteneniko a tsy ny mpanohatra rery ny manao an'io fa firaisamom-pirenena ao am'izany a ze rehetra ka te hoe mba hoekeny rehetra ny fifidianana ny valim-pifidianana zay lany eo a dia ilaina mijery an'izany de ao anatin'izany keo ne mpitondra fanjakany ary tadio tsara fa na ny communauté international na ny FFKM zay autorité morale eto amitsika de fa mampirisitra an'izany zavatra zany ary tadio tsara fa malagasy a de manana an'izay atao hoe mahafa zay de resaka fihavanana sy fankatiavana de tokony mba eritreritra zany tokony mba eritreritra zany ny rehetrarehetra mba hiverina kely ny conscience hoe tena alo marina atao ty zavatra tya fa so de zany sanatr'izany no ampisy fimonomonona ampisy zavatra hafahafa hitranga alohan'ny fifidianana misy atonga ny zavatra oloza hitranga mandritra ny fifidianana sy aorina fifidianana ka zay zany nyteneniko mba nio resaka hafahafa nytenenao io fa ny atoko tiako Madagasikara dia tsy miditra am'izany resaka hoe teteza mita izany tsy miditra amin'ny resaka hoe zay mpitondra tonga tsy maintsy anao an'izany reo fondation zany fa nytadiavina aloha dia ny resaka concertation nationale momba ny lalàna fifidianana mba tena lalàna ho an'ny rehetrarehetra mba hatovy ny égalité de chance amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eny ary mazava tsara zay fa efa nioatra aza moa ny fotoana raha nytokony hoe izy tokony nandao antsika tamin'ny folora nisy olo mamboaka raha mboasalama Emile satria dia mibaby miantsoroka milolo ny adidy amanandraikitra mahasolom-bamboaka azy zay hiaino anaramaso ary andinika tsara zay mo mahasolom-bamboaka ny antokotiako Madagasikara tsy le fatra-panangatanana fotsiny na mpanaikinaiky fa de tena mandinika tsara amin'ny zavatra rehetra de mametra beloma andriamatoa solom-bamboaka maniry eo aminao indray amin'ny ananoto izao dia zay tokoa fa nefa ny satra hoe mbola hitavatava sy diniketo kanefa moa zay adijay dia tsy maintsy mandeha ny tena efa betsaka ny afatra atao a ary tsy tena an'izay tsony a fa de ny firariana zany dia fanohizanareo ny fandarana ao anatin'ny fahaton'ny atanteraka ary ny rariana de hoe ho tratriny amin'ny herinandro any tsika menakavy a anao tatitra eto indray a mombany hoe ahoana fizotrin'ny fivorinana eo amin'ny antenimera pirenenao fa dia manao veloma madinidinika sy masina fatipatena ho anareo mpanaraka sy mpiaino ny fandarana miara-manonja MBS radio mata veloma tompoko makasitraka atsika zava-dehibe izay nafa ny solom-bamboaka raha mbo salama Emile zay nitondra ny fomba fijery ny anjava-misy eto amin'ny firenena sy ny fiainan'ny antoko sy ny ara-tsosialim-bahoaka satria tena loza amina tambo mihitsiny izy ty zany a tsy vitany hoe fofopako na hoe maharatsy endrika amin'ny mason'ny tanàna fa ny loto ny aretina hoentiny zany fako zany de zava-doza tokoa ho an'ny eto Madagasikara zay zava-doza resahantsika izay dia mahakasika indrindra ny lafiny aretina de inona zany voalavo parasy ary rehefa tonga ohatran'izao nge ny fako de tonga ny pesta tonga ny kolera zava-doza zany rehetrarehetra zany iresaka momba an'io tsika rehefa avy eo fa etona aloha zany de manao kokoa madame Vero any Ambodibaona mpanaraka mahafinaritra atsika izy de mifandefa hafatra eo de miresaka eo ny amin'ny hoe tena makafi ny fandaharantsika de misaotra betsaka satria atsika rehetra izy ty isika dia miezaka mandrakariva mipetraka anatin'ny fitazana mipetraka mandrakariva anatin'izay hoe fampahatarana ny zava-misy ho an'ny besin'ny maro izay alohan'ny idirandrena arabe mananjara aloha zany satria rina ihany ko sady mivezivezy mandamina ny fandarantsika no mandamina ny tontolon'ny feuille de match amin'ny baolina kitratsika satria efa nambarany rina fa hitantara baolina ary de mitantara baolina nanomboka maly izay teto amin'ny MBS mba ahafahantsika ny am'tokantrano rehetrarehetra any na de tsy maharaka an'ilay lalao marobe 420 zay mba ahafahan'ny reny rehetra ny araka izany kanefa mo indrisy
no fitahan'ny olona atsika tena mampalahelo le trangan-javatra hoe misy nilaza ange teto fa mahay négociation be mihitsy ary misy milaza fa tena tanora mahafantatra ny etaetany tanora ary nampanantena zavatra ka antsy tsy zay zava-misy fa mbola le vahoaka ndray raha nylemlemena ara-tsaina le vahoaka ndray raha mipepona ambanimbaniana rehefa tsy faly mandana miadevitra any amin'ny fifa ndana mandeha any Qatar lasanao ry malagasy hoe hatramin'ovina ianao ny anaiko ataon'olo loatra zany tsy nanao contrat tam'ireny olo reny ianao fa fantatra fa nanao contrat tamina olona zay nividinao filoham-pirenena tokony zany no miresaka aminao ny amin'ny hoe fa nahoana tompoko no tsy nandefa match ianao nefa de milaza fa andefa match complet de le karazan'olona kely aty ambadika aty no miaro mivatana manao avokaty am'lay adevitra zay tsy mifampiresahany tsy ny fanaovany contrat social taminao efa taona lasa zay zany mila resahantsika zany alina moa ny atahorantsika am'resaka an'izany zava-misy ary efa nalefatsika ny vidéo miraraka zany adevitra izany ka mba hamezana fahafapo atsika de mikarokaroko mitady hevitra ny eto anivon'ny MBS de mitantara amin'ny onjam-peno ho azonay atao de manomboka rehefa aveo zany amin'ny firirina rehefa aveo amin'ny 120 sa no amin'ny ray am'ray de fa manomboka hitantara isika izany am'ray i Argentine sy Arabie Saoudite ay Argentine sy Arabie Saoudite afahany zany satria efa samy miandry andry Messi ny rehetra hijery amin'ny ekipa ny Argentine Arabie Saoudite koa matoa niakatra mondial de manana maizy azy ao arinan'izay amin'ny efatra dia isanko ny baolina zay ho tantarain'ny ekipa eto de mbola eo anatin'ny fandaminana zay ny amin'ny fito rivano any satria de misy ny Mexique sy Pologne de ao arinan'izay mbola misy baolina be France sy Australie folo alina io zany le tsy akatory io fa miaritra eo fa ny ekipa zany tena miezaka mihitsy ny zoko be mitarika anay eto sady mizara traika efa ho an'ny boakely no miezaka ihany ko zany manao an'le fandaminana sy ilay fanilo miampita dia Rufin Rakotomaro fantatry tsika rehetra zany teo amin'ny asa fanaova gazety indrindra feo mangana eo amin'ny fitantarana ny baolina kitra dia izy no mitarika miaraka amin'ny Rina Rabe Mananjara de eo ihany moa ny tenako mitsaingitsaingoka amiandalana iny ihany amin'ny fitantarana ny baolina mbola ho avy ihany Germain Njava riavitra solondray be ry Mario iaraka anatin'ny fitantarana de misy consultante miaraka amintsika moa zany dia iando miaratina zany misy ekipa zany miara mandrafitra an'izy ity fa ny ekipa teknika koa misy ry ando amin'ny radio na fafa de ry Sanda manampy amin'ny lafiny teknika Sanda zany tovavy zany sady mpanetany zany ny teknisiana de zoko be rahalahy ihany ko zany manao ny lamba teknika rehetrarehetra miaka midina eo miaraka ny faly ifaly koa sady andony atongotra ato amin'ny radio miakatra any amin'ny tele manao ny rezi manampy amin'ny rehetrarehetra inona ny anton'izany de hoe ndao mena fahafapo ny mpiaino atsika zany de mba samba maraka tsika makasary an-tsaina hoe ohatran'izany no firindran'ny lalaon'ny Argentine zany sy Arabie Saoudite ohatran'izao ny firindran'ny lalaon'ny anina sy ny sisa de maraka moramora eo isika rehetra zany de mahafinaritra ny zavatra mitranga omaly de anaovana kokoa député Alain Ratsimbazafy zay niazakazaka nitondra rano tena rano satria tsisy akoatran'ny rano solony eto de niazakazaka nitondra rano de isorana bevata misy député Alain Ratsimbazafy zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara etsy Atsimorano nitondra rano zay zareo koa manana tournoi karakaraina ho ana Atsimorano tahaka an'izany koa misy namana mahafinaritra zay pakafy ity MBS ity dia niazakazaka koa tiry zalamba misy croquette de poulet kely samihafa de ity misy jus naturel kely ho atsika zany zava-dehibe zany de isorana namana mahafantrapo eny Ambatolampy tsy mahafotsy eny misy azy dia andy zany miaraka amintsika izy dia nitondra am'izay voatsirambony tanana satria rehefa le mitantara baolina mila rano de akoatran'le mila rano ihany koa ndraindray rehefa mba makana kely iny de mitady zavatra tsakotsakona kely fotsiny zany rehetrarehetra zany ambiance zany satria nitadiavana moa zany de hoe ahoana no ahafahantsika mameno mibanga ahoana no ahafahantsika mba mitondra fampifalifalihina mba miaina ny zava-misy indry tamin'ny andro n'Andriamatody de Ratsiraka tamin'ny andro ny président Zafy Albert indrindra moa tamin'ny andro ny président Ravalomanana zany tompoko de teny fandrombahana mihitsy hoe mondial de any am'ireo firenena mandray anjara reo rina de zao
andro tsy esana amin'ny akapobeany mihitsiny rehefa miasika lalao iraisam-pirenena tahaka izao de tena misy manova mihitsy ny fandaharam-potoana rehetrrehetra satria hiasika lalao maneran-tany zany isika moa tsy mpandrainjara fa mahatsapa mazava-dehibe an'le izy tsika satria anisan'ny sport voalohany mahazo ny fony malagasy eo amin'ny laharana voalohany baolina kitra de samy mba mandamina fandaharam-potoana ny rehetra de mba mandrindrandrindra arak'izay hoe ity indray aloha zany ny andamina azy satria indray mandeha anatin'ny efataona io fa le izy moa zany misy milaza azy hoe akaiky ny tanora mitsinjo ny tanora ty fanatanjahantena izy ty resaka cinéma sy varoboba fotsiny ary inona moa zany ataotsika teny mazava misy le izy hoe varotromby anaty ambiaty resam-pifidianana ny ao an-tsaina sy ny ao an-doha fa tsy de tena misy fakafizana an'le lalao tsy de magagy zany satria ohatrany tsy de zay koa le tena nanavanana an'le tovolahy tamin'ny fahatandroany fa tany mikosokosaka kapila mangirana tany mety nanavanana azy zany mety nanao fanatanjahantena any izy fa tsy sport koa fa resaka individuel angamba tsy hidirantsika any am'izay de zay zany no anjara briky entin'ny ekipa ny MBS zany zay de isaorantsika ho an'zay efa niazakazaka ao rina satria misy namana miantso zany de anaovana kokory tonton Jules ny Tsiromandidy zay rangamba ohatra misy rankely avy aty raha faniry de sotra betsaka misaotra betsaka tena raisina ny rano avy any amintsika de mahafinaritra betsaka ohatra zany de misy namana koa iny Ambomanga kely eny efa niantso zay koa rangava mba misy kely ty voankazo nentinay satria mpivarotra voankazo le ranamana efa hita ny tena feretatory indrina iny resaka akondro resaka manga iny indrindrandrindra misy namana zao vao niantso tena hoe iny sy AC1000 sa inona mety amin'isany satria le miaro tory mazamazana be raisina mpifaliana daholo zany de rehefa tonga ao de arindra le izy fa zay le hoe ohatra n'zao poziny tanako zao mihitsy miara-meta antsika rehetrarehetra de tonga ao anatina teboka iombonana point commun ohatra zay le izy fa raha vao misavorita io tanan'io tsy tonga ao anatin'io tsika ka le fiarahantsika mety an'izay efa andehanantsika lavitra be zany am'izay hoe tena malagasy ray tsika malagasy reny rena amaky kely an'reto afatra tonga reto de omeko andrina indray zany aloha zany ny adevitra manaraka de miverina eo ihany tena koreva avy eo misy avatra voaraintsika ohatra zao hoe miaraba ny miara-manonja ozy sy ny député tsara mifandarana ka toy izy io ny famakafakana mampirisika ny olona ho any amin'ny fitiavana anao ry dada ihany salut izy zangatana mba ho tsarain'ireo rehefa miala eo amin'ny fitondrana dada ihany no anay mamy aparafa de miarabandramamy any parafara zany parafara vola angamba ny tinytenena am'izay bonjour même zano avy aty afianaratsoa na de mangalatra départ ny TGV na izara vola na menaka ozy izy de efa aleo fitaka slainga anay karavalo indray misaotra ny zano kokoa ozy izy même sony manaraka ny même ozy izy naso ndray fa miditra ndray ny apelina maty nandray zany teneny zany inona même de hoe maty be marivo sambava fa ny sary tsy hita même fone zay de misaotra betsaka anao amboary tsara le izy le soratra somary arindra tsara bonjour ozy izy même ny même de hoe miara-manonja manana finoana lasatsika io dada tovy savina aminy raha tovy tsy miala mihitsy fa de mandrotsaka message eo foana ao anatin'ny fandarantsika de kokoa nitovy any sabinamamy salamatompoko ianareo ozy izy tokony ho mailo fa efa misy vato telo tapitrisa efa homaniny senisy mifoloam-pirenena ka tokony toerinareo de zao zany avy ety Ambohimanarina tsy hoe izahay fa isika le izy aza apetraka amina ihany ny adidy amanandraikitra fa ho raiso atsika rehetra satria izy ty nge dia ifanomezan-tanana ary tolona imbonany ny erikerika mahatondra drano ary mibokaboka mamelondilana zay tsy vitana eto vitanareo ary zay mety atonina eto ny atsatsikatsika zay mety ho atsatsika eto koa ny atoninareo de mifamenomeno eo daholo tsika menakavy miaraba faniry tena mihevitra mivahoaka daika mihitsy ireto mpitondry reto ka ianao koa rehefa tsy miteny de ohatra mivato be io lalova ny siangereniny vorona ko ianao tsy mahateny de ataony amin'ny fanaovana azy le izy fa valala be mifo ozy député rastan zay bonjour même paikady indrainy hoe lalao 2020 ihany no alefa 2020 le izy fa rehefa avy eo de mety ny
filoham-pirenena indray no ilaza fa azo jerena daholo ny lalao rehetra eka ny olona hoe efa mailo lasa tsy mahatokontsony amin'ny fomba fiadiny le fitondram-panjakana kokoa izy izy amem de misaotra anareo erapo ao isan'andro fa tena manohinany fo ny ezaka ataonareo a fa tsisy miraharaha fa ny fako tsy mbola nisy toy izao nandritry ny 12 taona ary 7 taona 7 taona fa tsy nahita loto tahaka izao fa ho avy ny loza sy pesta sanatriany zany aloha tsisy an'zany aloha fa tena tantara tsy fakahitana raha sanatria indray isy valany rety nateraka io fako mameno tanàna io tena voretra voretra lizy fa miangavitsika naina rofo ny fako satria anao miteny rehefa tsisy mandroka ny fako dia atero aty ampo de miantso tsika andre matonaina rofo ny fako zay aloha zany fa rehefa aveo mbola iresaka fakotsika bonjour meme ozy izy tena mahasorena mihitsy ranga lay jiramaty fa hatram'zao andefasako ty message ty de tampoka ny jiro nefa mba miaina ny fanazavany député rastany izay tamin'ny farany teo iny Jean ozy izy atsirabe ngamba ty ndresany ty somary misy fahatarany zany le fahatongavany tato amin'ny boîte de réception tsika salut même tsy ratsy manome sipapy anareo tsy ratsy ozy izy any manome sipapy anareo tsara diso kely anamaky azy tsara raha tsy manome sipapy itsony ianareo fa sady tsy mahavita azy no moeraoera fotsiny reo jakra atya bira moa zany de fanafoezana le hoe atsirabe ohatrany hoe tsy didy zany resatsika zany salama any amy député rastany any même biasy misaotra ny ny intervention rehetra ataonareo ao amin'ny même manome fahalalana ilaina sy tsara ho fantatra ary fanitanana mahereza daholo tompoko madame saondra tana ihany eny ary zay ndray ngamba lolo inona de hoajantsika kely famakina hafa zatratry inona moa ny anton'zany de hoe aleo ndray aloha hiditra any amina adevitra zay efa voaomantsika de miaraka nga raha be mananjara andrianaly rina dahoara rina eny ary misaotra ny fanira zafy manantany sy ny député colonel Rambo nitondra ny famakafakana zany sy nitondra ny fanazavana maro samihafa ny tena mafisina ao anatin'izay resak zay miainga tany amin'ny fanazavany ny solombavambahoaka Rambo de nyresaka hoe fanaraha-maso zay le hoe fanaraha-maso mitaky andraikitra fanaraha-maso mitaky fahavononana zay zany tena zava-dehibe mihitsy le fanaraha-maso ty satria zao mantsy raha ohatra ianao zany ka efa vota amin'ny tany aloha tany efa nisy zavatra izay tsy nety izay niatra tamin'ny olo-pirenena raha miresaka tontolo-pifidianana azavaina tsara sy milamina tsara le izy ka raha ohatra iny zavatra efa nahavo iny zavatra efa hita fa tsy nety iny no mbola hiverina indray hiatra amin'le olona de verina fa tena tsy mety mihitsy zay ho an'ny olo-pirenena tsirairay mihitsy efa zavatra hita fa tsy nety zao efa zavatra hita fa namodoza izao tamin'ny fiainanao tamin'ny fiainatokantrano tamin'ny na tsy eo amin'ny fifidianana raha fa eo amin'ny fiainana andavanandro efa hoe zavatra efa tsy nety efa zavatra namodoza ve de mety mbola hiverina ihany miverina le izy satria mety hoe varina na mety hoe ka zay sahirana na mety hoe any mpanao politika zany ohatroatra zany mantsy ny feo ndraindray eno any naninanina rehetrarehetra any dia atosikilay tsy fieritreretana hoe tsy te handray andraikitra hoe tsy te hivakilo sy ny sisa sarotra amin'ny fiainana zao anefa raha vao zay no mitranga de misy mahazovahana atao ananinato iza moa le mahazovahana ny mahazovahana de ireo zany zay mahita tompontsoa amin'ny tsy fivoahan'ny fahamarinana raha resaka fifidianana veriny indrem-pandeha misy tokoa ny mahita tompontsoa amin'ny tsy fivoahan'ny tena marina manoloana ny tontolo-pifidianana le fifidianana tsy hoe amin'le fantatsaham-bato ihany fa any amin'ny
fanomanana rehetrarehetra io lisy mpifidianana io ny resaka fanomanana e. Jereo tsara ny président Marc Ravalomanina zao tena manao ny aintsio zavatra mihitsy amin'ny fiezahana, amin'ny famporisihana ny olona amin'ny hoe soratiny anarana ary tsy vita an'izay fa arao maso amin'ny antsipiriany io resaka io. Arao maso satria maninona? Ilay fanaraha-maso aloha de tena ilaina mihitsy io ary io antsoina hoe lôzika io amin'ny raharaha tahaka antony, raharaha-pifidianana, raharaha-pirenena. Fa maninona no araha-maso? Misy miteny mantsy hoe fa nga izy ity raharahan-jaza no araha-maso ohatry ny zazakely vao mihetsiketsiky dia araha-maso. Ie, tsy maintsy atao ny fanaraha-maso satria manjaka loatra tamin'izay efa nitranga, manjaka loatra ny fitaka, manjaka loatra ny alatra. Ohatran'ny teny mitovitovy zany fa rehefa tena hoe amin'ny zavatra eny anivon'ny fiarahamonina dia misy fahasamihafa azy kely ihany. Manjaka ny fitaka, manjaka ny alatra ary ao anatin'izay misy ny tsindritsindry amin'ny endriny maro amin'ny resaka tontolo-pifidianana. Aty amin'ny fanombohany mihitsy amin'izay resaka tontolo-pifidianana izay dia tsy maintsy ilaina ny fanaraha-maso. Ary rehefa jerevana izay ny fahazahoana fahombiazana. Le fahombiazana tsy hoe any amin'ny resaka hoe mandresy ihany tsy izay fotsiny fa hoe le fahombiazana dia hoe ny zotra araka ny tokony ho izy tao anatin'ny fahamarinana lavitry ny alatra sy ny manodikodonana ny fifidianana. Zay le izy zay. Ary amin'izay fotoan'izay no azo lazaina hoe ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy no mandresy. Ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy no mandresy rehefa hoe tsaraina amin'le fizotra ny fifidianana. De ny fiainantsika eto ve zany tompoko de hoe isaky ny vita fifidianana zao, isaky ny hoe ao anatin'ny tontolo-pifidianana de gidragidra foana. Isaky ny resaka hoe fifidianana de tena hoe isy sakoroka foana, isy fifanenjanana foana, isy fifanenjehana foana. De misy tsy mifandevo maty ny sasany noho ny resaka fifidianana. De fanontaniana hoe io resam-pifidianana io ve tena tsy azo atao ve ny tena manao an'io tena hoe ao anatin'ny fahamarinana sy tena hoe mazava tsara hatrany amin'ny fikarakarana any amin'ny fotony any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny fokotany rehetrarehetra any de miakatra. Tsy azo atao ve ny manao an'izany? Valiny azo atao ny manao an'izay. Fa raha ny etontsika eto Madagasikara de efa mipetraka aloha zao, tsy misy salasalana mihitsy miteny an'izany ny amin'ny hoe efa mipetraka ny tsy fifampitokisana aloha satria ny olona efa fay izy ary ny fihetsika ataon'ny sasatsasany mbola aty amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana de efa mametraka ny isan-karazany. Izay zany no manosika ny hoe tsy maintsy atao ny fanaraha-maso. Zao hitantsika tsara. Taterina amin'ny fampahalalam-baovao fa tsisy hoe mamorona na hoe te hanao resabe na ohatr'izany. Amin'ny resaka le fandraisana ny anaran'olona any tokantrano rehetrarehetrany de efa misy ny zavatra tsy tomombana. Ohatra, teny teto ny vahiny milazany aminy hoe reo le mpanisa mpifidy reo ane miteny hoe zay mbola tsy nahazo vola. Inona moa ny idiran'ny olom-pirenena n'izay mpanisa mpifidy tsy mahazo vola zany nga probleman'ny olona? Tsy probleman'ny olona zany fa zay zavatra zay zao de efa mampanasa ny sain'ny besimaro manao hoe inona ny eo ambadik'izay. Ianao manao recrutement mamaika ery hoe izy an'izao misy recrutement, misy fandraisana mpanisa sy ny sisa. Rehefa miasa le olona dia mivoaka amin'ny fitaraina. Raha ny tokony io zany tsy tokony handrenesana fitarainana mihitsy na fanamarena mihitsy ho an'ireny olona izay antsoina hiasa ireny. Miasa ane le olona. Miasa le olona. Ary hoe lalàna zany no milaza ny amin'ny hoe io resaka fanisana io sy ny sisa na de efa nikany ny mpanao politika maro ary io resaka io tamin'le taria amin'ny CENI, le feonambe iny. Be dia be ny zavatra nikany ny mpanao politika tao ary ny atoko politika mpanohana fitondrana tsisy tao.
fa ny taty amin'ny mpanohatra sy ny zay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra no nameny trano tao. Zany eny de efa manahirana any amin'ny toerakafa misy an'izany hoe ny olom-pirenena no asaina manao cotisation hoe mandoa ariary zato hoe nitenenina teto zany nisy vahiny ny tenen'izany teto hoe any amina ihany ane ka asaina mandoa ariary zato zany ny hoe rehefa any amin'ny tokantrano any omena an'le mpanisa fa ahoana ny misy an'izany na tsy cotisation fa hoe mba hoe manao mikarakara na asa sakafo sa ina tsy tokony isy zany satria matoa zany hoe natsony re olon'ireny de efa misy any fikarakarana manokana ny sarza rehetrarehetra amin'ny reny olon'ireny zany zay manao ny asany. Akoatran'izay misy an'le hoe mandalo amin'ny tokantrano anankiray de tsy ao le olona de lasa de zay tsy afaka miverina tsony fa nga izy ty atao ohatran'izany ohatran'ny raha inona ary zany any amin'le fomba fanatetarana ny asa mihitsy zany amin'ny resaka fanisana dia efa misy zavatra manahirana, efa misy zavatra tsy tomombana, efa misy zavatra mampiaya miteraka aia teny voalohany mihitsy fa na zany na tsy zany na zany na tsy zany tsy maintsy ilaina lay fanaraha-maso. Tsy mitovy matsy ny hoe izaho dia nanoratra ny anarana tao anatin'in'le fanoratana anarana iny de rehefa nandeha ny fividianana de nisy nanodikodina ilay anarako zany na hoe diso ary na sisa amin'iny zany efa mba misy profo mazava tsara meny an'le taratasy ohatran'ny maitsomaitso iny fa namarina hoe efa nanoratra iny zay ny momba an'iny. Fa raha ohatra ianao tsy nanoratra ao anatin'iny de rehefa hoe andeha amin'ny tsy fahalehany io fividianana io rehefa mandeha le fotoana inona anao ataonao io tsy manana profo ianao tsy manana iny ianao fa de mahazo aina amin'izay tsy afaka mitory tsy afaka anao fanamarihana sy ny sisa zay le tsy itovizany zay le tsy itovizany dia nefa ianao zany rehefa hoe olona tsy araky ny eritreritrao no tonga eo amin'ilay toerana hitatana ny firenena eo vao imenimenina eo vao hoe fa ahoany ty nefa zany taria aloha taria nisy andraikitra tokony natao dikan'izay zany mba tsy hanenenana dia ilaina ilay manara-maso ary tena hoe droit mihitsy zany misy mitemo fiteny sasany am'le hoe asa hoe teny frantsay mahazatra sasany hoe droit absolu zao droit absolu koa ny fanaraha-maso amin'ny atsipriany ny tontolo-pifidianana miainga any amin'ny fototra mihitsy ary araka ny teneny député Ramboteo hoe ny lisy-pifidianana tsy maintsy io no aingana io miboky ijerena hoe ahoana ny fandehan'ity marinina zany ao ny anaranao sa tsy ao ianao nefa tary zany efa nanoratra anarana de mety hoe tsy ao de efa afaka manao ny déclaration tsara mihitsy afaka manao fanamarina ty ny taratasy nanoratako reo ahoana ny anarako ny tsy ao akoatran'ny momba anao ndray tsy maintsy jerenao ihany ko hoe olona tsy tokony ao anaty lisitra ao ve lasa ao no hoe olona tsy mipetraka ao akory de sy ny sisa ny sasany efa maty efa riapasana ary mbola voasoratra ao zany zavatra tsy tokony hitrango zany fa rehefa tsy mailo zany manina moa président Marc Ravalomanana mitenen'le hoe mailo efa naveriny MBDP mailo matoa izy mitenen'izay zany de efa nisy zavatra hita teo aloha fa mandeha amin'ny tsy falehany de amin'izao zany amin'izao manaraka izao dia mamailo amin'izay ohatra mpanala fanadinana io nanala fanadinana de tsy afaka ataontsika hoe fanadinam-panjakana ataontsika hoe BPCS BAC reo ny mahazatra antsika de rehefa mivoaka le fanadinana de tsy afaka de nijerena hoe inona ny taranja tena nampilatsaka be an'le noty ka tsy nazahoana moyenne izany de efa fantatra hoe ity de tena adalan'le mpianatra mihitsy adalan'le ray aman-dreny raha ohatra hoe ireny efa nahavo reny no tsy rarahina zao zany zao aty amin'ny resaka fiainam-pirenena aty amin'ny resaka tontolo-pifidianana efa hita daholo ny atao hoe fahavoazana nazahoan'ny sasany nanodikodina nazahoan'ny sasany nanao ny tsy marina
ka nazahoany sasany hoe nanakona an'ilay tena izy zay mihitsy mantsy le sary takonana amin'ny zavatra mirentirety takonana amin'ny hoe zao zay manara-dalàna sisisy fatatiananina taty dia nandeha tamin'ny tsy falehany teto Antananarivo aza teto Antananarivo atao hoe tanàn-dehibe ary tsy vitany hoe tanàn-dehibe fa renivohitry ny firenena nahitana fanamariana sy nahitana endri-javatra tsy mety teto amin'ity firenena ity tamin'ny fifidianana président repoblika farany teo de tompona andraikitra ambony tao amin'ny seny inty averina foana ny teny nga Thierry Rakotonarivo hoe nisy doublon io amatapitrisany io de vokatry zay rehetrarehetra zay de nisy aneny atao hoe tsy taitra tamin'le tenin'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo tsy taitra izany tsy taitra ny tsy taitra de tao amin'ny tokotambeany zay mpikarakara ny fifidianana tamin'izany raha nisy fanambarana ohatran'ireny ndeha ataontsika hoe tany États-Unis no ohatra hoe nisy tena tompona andraikitra ambony mpikarakara ny fifidianana na efa voaka aza ny didim-pitsarana milaza hoe raha anina ny lany de ho raisitsika ho any États-Unis ka nisy tompona andraikitra ambony tsy haiko asa hoe sénatera tao amin'ny chambre de représentants na tany amin'ny fitsarana tapony tany États-Unis no ny teny ohatran'ireny nataony Thierry Rakotonarivo reny tsy vita mora satria niainga tamin'iny fitenenana iny raha ny tokony ho izy de misy fanontaniana mipetraka sy misy hoe fanadiadiana vaovao misokatra zany ny any amin'ny firenena mandroso tompoko raha vao misy zavatra vaovao mitranga na efa tany amin'ny firy-taona lasa tany ary tsy kifonina indray ary atsikafona amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety moa zay ny dikany hoe investigation fanatsikafona zany le izy atsikafona indray hoe ahoana tsara ty fandehany ity de raha ny teneny ireny zany ny tao amin'ny seny hoe tompon'andraikitra ambony tao amin'ny seny tamin'izany fa tsy am'izao tamin'izany hoe nisy doublon io zavatra io de namoaka chiffre mihitsy izy matoa le chiffre navoaka ny le taremarika hoe amatapitrisany le voafoaka tao anatin'izay resaka doublon zay matoa ny chiffre avoaka tao de ny source zany tao zay somary teknika kely le izy matoa ny taremarika mivoaka hoe doublon de nisy nahatonga an'izay tao nisy fanadiadiana lalipaka tao fa tsy mipopotra ho azy io de zao zany zao tsika mandeha an'le fotoana efa 12 novambra tsika zao 2024 de ty fanisana mpifidy ty moa zany de hoe mbola mandeha ny andraikitra zany amin'ny maolom-pirenena dia tokony ampiasaina le izy amin'izay le hoe fanaramaso izay ary raha ny tokony ho izy de zao ny tiako Madagasikara zany zao efa mazava ny azy fa de hoe raha vao mitonina hoe tiako Madagasikara dia manaraka an'izay tenin'ny mpitarika izay manaraka an'izay teny noentin'ny président Marc Ravalomanana izay mahatoky politika ny atoko politika ary ny tiako Madagasikara de manaraka tsara ny rafitra ary ny eo anivon'ny tima efa ny filompanorona mihitsy no miteny dia mila manatanteraka an'izay daholo ny atrany amin'ny fokotany rehetrarehetra eny tima ny resaka eto mila manatanteraka an'izay ary ny tiako Madagasikara miparitaka manerana ny nosy zany eo amin'le resaka hoe fanaraha-maso eo amin'le resaka hoe mailo fanaraha-maso amin'ny atsipriany zay iny mazava tsara tiako Madagasikara manaraka disiplinina manaraka rafitra dia petrapetraka tsara fa akoatran'izay raha somary hitaritsika raha ny tokony ho izy ane zay atoko politika rehetra na hoe tolotra amin'ny anaran'ny atoko politika na indépendant na inona ka hoe hilatsaka hofidiana dia tokony lojika manao an'izay fanaraha-maso zay daholo zay raha misy firy zany ny kandida eo na hisy firy satria mbola ho avy ny fifidianana hoa io na hoe rana hoaingana tsy maintsy hisy fifidianana araka nefa nambara de zay hoe milatsaka hofidiana dia tokony anao an'izay fanaraha-maso izay le izy na izy ilatsaka eo na 50 ny isan'ny kandida filoham-pirenena ilatsaka eo
na telo fotsiny ny latsakeo na zato ny latsakeo dia raha manao an'izay fanaraha maso zay daholo amin'ny atsipriany tsy afaka makaizany ratsy raha hoe tena mibanjona tsara ny hoe tokony hivoaka ny fahamarinana amin'ity raharaha ty satria ne zany ianao raha ohatra hoe ilatsake raha fifidianana filoam-pirenena ny resaka tsisy an'izany hoe nde hilatsaka ka tsy anatenan'olany tsisy an'izany fa tsy mangalatra fa raha ohatra ianao vao manany eritreritra ianao hoe ilatsaka dia fa mba manany eritreritra hoe ny andresy ho tafavoaka amin'io zavatra io ohatra ny examen ihany io fa zao anefa rehefa eo ianao zany manany eritreritra ianao ny ilatsaka de tsy maintsy mametraka ianao zany ny fanaraha-maso rehetrarehetra ny ekipanao rehetrarehetra any ny staff rehetrarehetranao any de fa hoe mametraka an'izay fanaraha-maso zay fa teto Madagasikara ane ohatra ny mampome any fa tena misy efa nisy zany hoe milatsaka amina fifidianana anankiray fa ny délégué tsy ananany any amin'ny birao rehetrarehetra any de hoe ahoana hoe alefa any fotsiny de milatsaka ny tim tsy oatra zany ary zay no hitsaran'ny olom-pirenena hoe afa mihitsy zany antsoina hoe tiako Madagasikara zany satria atoko manana ny maizy azy manana foto-kevitra manana fomba fiasa mazava tsara manaja rafitra ary teto nefa nisy olona avy any amin'ny faritra tsy avy eto Antananarivo fa avy any amin'ny faritra tanora izy tonga teto akaikiko teto de tena pitarika mihitsy ary nanao ny tsy zavatra nampandany ny Rajoelina tamin'ireny fifidianana ireny zay no safidiny zay no naharesy lahatra azy fa rehefa nandeha nandinika namakafaka de resy lahatra hoe tena ny atoko tiako Madagasikara ny tena mendrika de ndeha ho any de niraisiny tany an-toerana tany amin'ny faritra zany tany amin'ny faritany zany de niraisiny tao amin'ny tiako Madagasikara mazava tsara tsy nisy fanilikiliana na de hoe avy any amin'ny adversaire politika fa tsy resaka olona mihitsy eto fa resaka politika fomba fijery tsy mitovy de rehefa nandika de hoe tena hiditra ty amin'ny tim zay tsy ray na roa fa maromaro fa inona ny antony ianao moa zany rehefa hiditra amin'ny tiako Madagasikara tsy maintsy mba misy ihany koa no ny resaka aloha sy ohatran' izany hoe fa inona satria samy nalala tao ny tao an-tanàna hoe ity anie tany amin'ny atoko nanohana ny mpitondry de avy eo izy mivadika aty sao de hivadika palitaonareo de hoe hitady seza fotsiny fa sao de hitanareo hoe efa mandeha be zany tiako Madagasikara zany de atondray aloha fa hoe zay ohatra zao tena tsy zany fa tena resaka foto-kevitra fa tena tsy nahita mihitsy ny masonay hatramin'izay tena jamba an'le famirapiratana sy le fampanantenana isan-karazany fa zao zay tena nahita tena hoe aiza aty ny lalana tokony ale zava-dehibe zay le hoe aty ny lalana tokony ale fa tsy aty dia hiditra ato zay de niraisina le olona tanora ny akamarony niraisina izy ireo fa tsy maintsy nazavaina hoe ny tiako Madagasikara dia atoko manana ny fifehezany misy disiplinina misy an'izao fa voninareo anaraka an'io tsisy problema fa tsisy an'izany atoko politika zany hoe mandeha gaona fotsiny amin'izao ny atoko politika zany tompoko samy hafa mihitsy amina hoe fikambanana ny sasany za tsy hanonony eto fa zay moa mpanao gazety mandehandeha be ary mifandray amin'ny olona be dehibe mifandray amin'ny karazana fikambanana atoko zao sy atoko zao izy menakavy any ao de ampipina kely olona ivelambela amin'ny fianakaviana de zay hony de avy eo anao fifidianana de hoe ny délégué tsy misy akory inona ary no raha anao maso ao rehefa ianao raha tsy manana olona anao an'lay fanaraha-maso de inona no irotsahana amin'lay izy zany dinian'ny vahoaka malagasy daholo izany rehetrarehetra izany fa izy ity ne tsy vita ny taitaitra tsy vita ny taitaitra ty raharaha ty fa zany tiako Madagasikara zany matoa naharitra 20 taona dia misy dika an'izay nahavita niatrika an'ireo olana isan-karazany teo ny amin'ny hoe teo amin'ny fitondrana ny tiako Madagasikara fitondrana ny firenena fitondrana ny tanàna fitondrana ny renivohitra Madagasikara Antananarivo
rapitaina tonga dia itsina ny resaka rapitaina Antananarivo tamin'ny fotoana ny tantana Nenina Loravalomanana sy ny amin'izao raha miresaka zordira fotsiny sanay miteny eto fa tena tsy mitovy fa hoe Nenina Loravalomanana ve mandeha dia hoe mahita zordira ny eo ihany tonga dia hoe ahoana io jereo vao ny olana io sy ny sisa mietsika daholo anontany io ry kolonely Rambo reny raha tsy mino nareo ahoana ty tonga dia mietsika daholo tsisy an'izany hoe mipetrapetraka izany ny amin'izao ohatran'ilay zordira tsy ambaninay atsy efa firy andro eo dia mitatra ihany le izy mameno an'ilay trottoir efa herinandro lasa zay no nisy camion naka tao le camion be reny dia mifohana aloha zay mifohana fa le fako koa zany rehefa eny ambon'le camion ka hoentina any andralanitra any tsy mba misy hoe mba fiarovana ohatr'izany fa dia zay lalana andalovan'iny camion iny Antananarivo dia mitsana le zordira mitsana any amin'ny tafon'ny fiara kodia madinika mitsana eny amin'ny arabe mipitika makary amin'le mpivarotra amoron-dalana misy sakafo zordira avy any ambony camion miparitaka ety amin'ny arabe fa dia li zany ve dia hoe rofina le fako dia any rehefa rofina dia hoe miala eto ty dia any andraranitra ny arrivé dia zay fotsiny fa tsisy hoe mba fanarahana ny tena norma ny tena tokony ho izy zay ho tsy te mihitsy hoe manara-penitra fa norma no izy manaraka ny norma mba professionnel zany rehefa manao zavatra fa tsy resa be fotsiny le teny nefa natao talohany nisy ny fividianana hafa mihitsy ohatra ty resaka baoliny ty ihany hafa mihitsy le zavatra ny tenenina tamin'izany fa rehefa eo amin'izay dia mifanohatra tanteraka amin'iny no zavatra mitranga ka ny tiana mafisina zany ao anatin'izay resaka izay dia hoe ity resaka hoe fanaraha-maso ity amin'ny tontolo-pifidianana vao miainga any amin'ny voalohany dia tena ilaina mihitsy ny fampatsiahivana aloha ny olom-pirenena io tsy resaka tima ihany amin'izay resaka izay fa rehefa hoe olom-pirenena arao-maso rehefa hoe olom-pirenena anao zany mahatsapa an'izay dia manana andraikitra ianao amin'ny fanaraha-maso an'ilay raharaha fa tsy araka ny mety hoeritreretan'ny sasany eny ambadika any hoe manao fifidianana zay tsy maintsy ho lany le lany alao zavaina tsara misy karazany roa zany le lany natongavana amin'le hoe lany ty zany raha hoe lany izy dia lany tao anatin'ny hoe mazava tsara tena le safidim-bahoaka tsy nisy ny olakolaka tsy misy faneriterena lafiny teknika tena impeka lany le olona tsisy tabataba mihitsy eo zay le hoe lany mazava zay tia indray lany izy fa nanomboka taty amin'ny fikarakarana taty amin'ny fotony taty dia efa misy family viliana amin'ny endriny isan-karazany misy alatra amin'ny endriny isan-karazany mipangalatra tsy miseho mivantana amin'ny fiainantsika andavanandro mipangalatra zany tsy miseho mivantana fa malagasy ihany miteny hoe ambody mitafy odi-janak'ondry rehefa hanao ny zavatra tsy mety izy zany ny fahendrena malagasy no miteny an'izany rehefa hanao an'le alatra izy tsy hitanao mivantana eo fa miodina atsika miodina matao daholo ty sary tava rehetrarehetra ty ahodina ka ahodina dia efa misy ny kipitsopitsony rehetrarehetra any family viliana amin'ny endriny maro dia mandeha dia lany izy ty le lany tato ty zany tsy mitovy mihitsy amin'ity lany ty resaka fifidianana zany resahana zany na fifidianana iza mba tsy tenenana zavatra any amin'ny tontolo-pivavahana ihany koa mba tsy tenenana hoe misy zavatra hoe misy manamarika sy ny sisa ka io zany na fifidianana ino na fifidianana ino na hatramin'ny hoe fifidianana chef de classe ao an-dakilasy dia misy ny fanaraha-maso tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ao anatin'le izy indrindra ho atsika hoe Madagasikara zay firenena mbola marefo firenena vao mora anday raha ny herin'ny vola ary io ny tena problema eto amintsika lay fahantrana zany dia raviravizany sasany resaka vola le vahoaka mahantrato raviravizana resaka fety sy resaka hoe mandindy isan-karazany io dia
dia mila tonga saina amin'izay manoloana nyizay toe-javatra izay tony zany zao ny resaka mondial to mantsy sy resaka hoe fialam-boly fotsiny ko fa misy lesona soahana mihitsy amin'ny raharaha tahaka nytony indrindra ho any Katara io ary efa nandeha reny resaka kolokolo be reny na tonga an'le mondial tany Katara dia mivoaka tompoko ny fitenenana manao hoe tsy tokony atao outil de propagande ny fanatanjahantena. Inona ny dikan'izany? Tsy tokony atao fitaovana ahafahanao mandokandokanao sy ny mombanao sy ny momba ny fikambanao sy ny sia sy activité anao any ny tontolon'ny fanatanjahantena. Zay tsy tokony atao an'izany. Tsy tokony atao fitaovana politika. Efa nandeha foana zany rehetrarehetra zany nandritra ny fotoana efa maro ary efa nisany ny coupe du monde natsoina hoe la coupe du monde de la honte ny tany Argentine tamin'ny 1978 satria ny mpitondra jadona ny tao coupe du monde de la honte dia hoe enatra efa nisy ihany koa ny tamin'ny asa izy iny tamin'ny lalao olympique ihany koa tamin'ny andron'ny Hitler dia nataony Hitler fitaovana politika le izy ay ny mondial tamin'ny 1934 tany Italie nataony Mussolini zay lehibe amin'ny fasciste fitaovana lesona tany am-pianarana zany tsy hoe ampianatra histoire eto akory fa zavatra nisy entina naporofona amintsika hoe rehefa lasa lavitra io sain'ny sasany io dia entiny hanamafisana na hikatsahana fahefana dia any amin'ny fanatanjahantena izy no mijokojoko any lalana ahafahany satria ny fanatanjahantena egalina tanora dia le tanora zany raintsika eto Madagasikara mbola tsy tena feno ny fahamatorana satria raha 7 taona izy tamin'ny 2009 dia 4 taona izy amin'izao tsy tena nienany tsara le zavatra raiky amby roapolo taona dia ilainy zay fanazavana izay tsy tokony laronao an'izany resaka politika zany ny fanatanjahantena kanefa dia misy miezaka manao an'izany raha ny calendrier zany zao 2023 fifidianana to Madagasikara io 2023 Jeux des îles de l'océan Indien dia ahoana moa zany zany resaka Jeux des îles zany dia hoe asiana lalolaroana politika andray ve dia amboamboarina daholo calendrier ty dia atao amin'ity ny fitokanana dia 2023 dia atao ato ny fitokanana an'izao atao ato ny fitokanana an'izao dia misy hoe navita an'izao sensisa le izy raha ohatra hoe tena hoe mandeha apahitsiana tsy misy kajikajy isan-karazany fantatry ny olona foana ary rehefa hoe manao zavatra ianao zany dia tsy mila an'izany midoka teny zany tsy fahendrena malagasy mihitsy le midoka teny hoe zay navita an'izao tsisy navita nandritra ny 80 taona rehefa nanao zavatra tsara ianao fantatry ny olona foana ny olona no mitsara fa tsy ianao no mideradera tena dia manao ray ny dedaka etsetra hoe zay nanao an'izao zay zao tsy zay fahendrena malagasy lasa populiste zay indrindra iny moa lefa nazavainy izy nazavainy député Todsoa lava be momba an'izany zavatra rehetrarehetra zay le izy manandra tena dia manahoana ny amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara manahoana tena hoe mijery mahitsy isika manao an'izao zay zavatra tsy vita an'zazany natao ataonay nefa mbola misy zavatra raha efa ny olona no niketrika tany aloha fa ianao namatam-bonina sy hoe nanohy dia inonao fa hoe zao tsy adala ny olona akory daorina manafaniry tany anapitsika an'izay fanazavandriny zay mihitsy satria tsika moa no miezaka mampafantatra ny mpanaraka atsika rina tany Tomasina nisy le foire international tany amin'ny taona lazantsika hoe 70 tany hoany ngamby izay miezaka mitadidy an'le taona tamin'izany nge nahazona an'le Pepe Lafoire dia nahazona nametraka amin'ireo trano ireo zay ny vatanan'ireo avy any firenena samihafa sy nahafahananao ny fampirantiana tamin'izany fotoana an'izany dia mipetraka le foto-drafitrasa taty aoriana dia mivadika ho sekolim-panjakana le izy tombony zany zay ny fanjakan'ny président Tsiranana dia fantatsika tsara président Tsiranana dia niezaka zany nametraka an'le hoe ty renivohitra Madagasikara ty dia ndao hanao trano na resaka bâtiment administratif io na trano natao hipetrahana zany fa nametraka ihany koa ny amina hoe
tiany malagasy le baolina kitra tamin'ny fotoanandro ka io le kianja Mahamasina zay nge le nahatonga le hoe mitora-jofo Mahamasina fa tsy hainy reto olo reto manko zany le mitora-jofo Mahamasina de hoe kianja malalaka teto ampovoan-tanàna de noatsaraina le izy tamin'izany de nanomboka tamin'ny stade olympique de le Mirina de nisy rugby tamin'izany de nisy foot tamin'izany de noatsarainy Mahamasina fa tsisy tamin'izany rina le nde idokadoka hideradera tena de nanao azy koa ny Saint Michel tamin'izany nalaza be tamin'ny fotoanandro mba naheno tantara ihany amako tamin'izany fotoana zany ay zany hoe hijery Saint Michel sy Coransena zany avantoliary afolety zany tantarany dadako azy satria ny dadako anisany mba nikirakira baolina kitra teto Antananarivo de nisy fotoana tamin'izany fotoana zany mba nozaraina taminay ny tantara de tena avolety zany fa noatsaraina le kianja de niezaky ny nanao azy le mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany Saint Michel sy Coransena de zany hoe efa le mitombo mimponina zany de noatsaraina foana le kianja hatrany hatrany de dinganiko le izy nandray Jeux des Îles isika tamin'ny 1995 raha sy diso arina Jeux des Îles teto zay nahatonga an'ilay mofokatsaka be iny Jeux des Îles satria mifanindry tao anaty Jeux des Îles le izy de le izy koa matevina be tonga de mavoky be mihitsy ariary efatra ve sa ariary dimy mividiny tamin'izany tsy niotra an'izay mihitsy le de hoe izy vidy Jeux des Îles de ilo moa zany fomba fiteny zany fa tsy hany tiako tenena de rehefa nanao Jeux des Îles tamin'izany de noatsaraina inona noatsaraina ny kianja filalaovana teny Alarby de inona noatsaraina ny ahafahana mandray andreo mpilalao de inona koa no natao no ahafahana manatsara ny kianja be Mahamasina de tsaroko Andriamatoa Solona Jonarvelo no nitarika ny COJI tamin'izany commission ny lalao ny Jeux des Îles zany mikarakara zay ndrindra faneva tamin'iny herinay vo naniny reny Giotliva vo nanomboka mitsofoka atao anatin'le tany tena ao anatin'le fitiavana le izy rina tsisy calcul politique zay indrindra mantsy tena hoe ahoana no ahafahan'i Madagasikara tsy mitsanga menatra manao anty lalao nosy ity ary mandrobaka finalistsika tamin'ny baolina kitra tadidiko tsara mihitsy ny daka ny diba tamin'izay coup franc daka ny diba nitovy ny daka ny Platini tamin'ny mondial 86 mipetraka tsara mihitsiny tsika moa nandrombaka tamin'izany tao anatin'izany nge ry Yary ry Fidy ry Samjo ry Clément Rafa parfait zany Rafa zany dray fa rehefa nitokanana le kianja de Samuel Letton na tsony Kaliza mbola sy tongany aloha za efa ho avy ihany efa riny efa te ho avy ihany mihitsy efa te ho avy ihany mihitsy amatsy fa zao mitiatsika resahana anatin'le izy nametraka zavatra ho an'ny taranaka rangaly Ray Aman-dreny Palais des Sports président Zafy ngeny teo hoe tamin'ny Palais des Sports fa matsimbola azo ny fitondrana Andriamatoa Deratsiraka tamin'ny sinoa io fa zao rehefa natao le izy président Zafy ny teo tsisy mihitsy ny fisakanana ary président Zafy tsy niteny hoe io de kosehana niendriky ny famatsimbola sy ny fifampirarahana nataony Flo Ratsiraka satria président Deratsiraka de nanana fiara-miasa matotra tamin'ny Japon tamin'ny Corée tamin'ny Sinoa ainy tsara ny lalao an'izay lalao an'ireo nefa reo adiny kely maso telo samy hafa mazana be nge zany zay natonga ny Corée Atsimo sy avaratra ny zary io ry Kim Il Sung zany ny Chine taty aoriana hafa mihitsy ry Mao Tse-tung sy ny karazany zany fa iny nampilalao an'ireo karazan'olona reo zany de tonga le izy tsy mahafinaritra ve le foto-drafitrasa amin'ny Palais des Sports tsara tare le izy sady mahafinaritra falifaly ny président Zafy nisaotra ny fitondrana teo aloha ara-dalàna tsara tony zavatra natao to zao ny 18 ny basket natao tao PDP spectacle atao le izy zany tsotra be mandray anjara zay tonga eo natao Jeux de la francophonie inona nataon'Andriamatoa Deratsiraka lasa izy nanao village de jeux taiza ny village de jeux nataony teny Akorondrano de io lasa ho fainy ny orinasa sy ny sisa de lasa varotana tsikelikely io le izy tafapetraka zany tamin'ny fotoanandro de ny verenina namboarina no atsaraina ny kianja be Mahamasina tamin'ny volam-panjakana madiodio de natsaraina koa ny kianjana Alarby namboarina ny kianjany tafony Mahamasina
de lasa letra misy fitaratra tsara iny rinale izy tam'izay le manao an'le baskety ny kianja filomanosana ANS APF ary tam'izany fotoanany zany efa misy Académie nationale des sports zokiko anisan'ny mianatra baolina tao misy Académie nationale des sports de natao dobo filomanosana manaraka fenitra ny dobo tao APF misy ezakarangana ataon'ny fitondrana amin'ny fandimbya fa tsy nila oeraoery zany de nentina nandeha tany amin'ny faritany ahoana nanjatsarana ny any Tomasina io le lampany ankizy mpisava lalana ankoatrin'io ary ahoana nanatsarana stade municipal any Tomasina le vandana tam'izany manao fanatanja ina moa zany manao entraînement le vandana zany forceur zany club de la Côte Est FCE de nitaria majanga afaka nanao teo amin'ny stade Rabe Mananjara ny arivariva amin'ny forceur amin'ny efatra iny de mijery baolina ny olona sady makafy moramora satria milatsaka ny hafanana amin'ny efatra nisy revina finaritra teto tsisy oeraoeranareo io tsisy an'io dedadedaka atony le fitondrana io ary olona tena nanao fanatanjahantena ary piti an'le fanatanjahantena fa tsy mody ho ty an'le fanatanjahantena mba hahafahany mikalkula an'le vatom-pifidianana zay daholo manko ny ataon'ny retolona reto na mandaka baolina raha-tsainy ny sasany manipy an'lay baolina ho anatin'lay panier raha-tsainy ny sasany na ny règlement ana rugby raha tsisy hainy i ahoany ty mitady toso ty inona natao hoe trois quart inona natao hoe demi inona natao hoe demi de mêlée ahoana filaharan'io 5 eo ambonin'ny kianjo io tsisy hainy ane zany riny fa zao satria rehefa tonga ho mpitondra fanjakana par accident retolo reto miampy an'le fanonganam-panjakana dia laloviny ao am'izay le izy mody tia an'le sport ro izy fa tsy tia an'le sport fa ataony fotsiny le izy akana amin'ny fon'ny tanora mba hazony mikalkula an'le fifidianana ho avy de zao zany la preuve zao ay ny fitondrana foana ny adevitra ny zava-misy rehetra teo aloha ka raha milaza le fitondrana ity fitondrana ty tamy 2018 aiza veko tsisy atsasaky matcha akory ny azo malagasy tamy mondial 2018 fa rehefa tsongotsika de matcha complet zao tsy nahazo an'le matcha dikan'izay zany nataon'le teo aloha zany mbola nahavita nanao négociation ary mba nahazona an'zany matcha zany tokony oatra lavitra zany ny vitan'le teo aloha ny vitan'le fitondram-panjakana fa tsy mbola mitady indray fanazavana ra teknika hoe io ny tolotra meny FIFA io ny zava-misy itsitsitsitsy tsara ny vahoakany reto mpitondra fanjakana reto amin'ny teny nambarany ary be loatra le fitakasilainga sy le fampiasona le vahoaka malagasy mety tsy miteny izy androany fa naty fony ihany izy malahelo ary tandremo fa olony fony malagasy resantsika fony zay reny de verenantsika le adevitra teo nanao an'io kianjo io rehefa tody de ratsiraka de nanamboatra izy de nikarakara izy ohatran'izay koa président Marc Ravalomanana ahoana ny fomba ikojakojana an'ireo kianja manerina Madagasikara de président Marc Ravalomanana ndray niezaka kokoa tany amina infrastructure na lalana ahafahana manao réconciliation amin'ny alalana ary le vision président Marc Ravalomanana tam'izay rina lasa lavitra be io lalana io no ahafahantsika mametraka an'le endrika le fampihavanam-pirenena tam'izany mety hafahafa ny nandray an'le izy fa rehefa hita tokoa le fisokatry ny lalana rehetrrehetra de ohatrany marina ihany kay ty teny président Marc Ravalomanana ty satria afaka mifandray ny any atsimo sy avaratra afaka mifandray ny any atsinanana sy ny andrefana ny aty anivotany makany atsimo ny aty anivotany makany andrefana sisisa ary lalana nkatony nefa mpifanolo bodirindrina teo afaka ny fanakaiky zany angeny zavatra ny ainina teto de niezaka nanampy ary samy natsiaro ny rehetra rina tsisy fiaramanidiny andehany any ekipa pirenena malagasy ny BFV anao demi-finale ny BTM tam'izany mila mivoaka de inona natao fitondram-panjakana dao arynareo mandeha aingana ny atletisme tsisy fidiram-bola nge le atletisme le hoe taranja fototra fa zao nahavelo tena ary rery amin'ny malagasy tsisy calcul politique ho isika
ary rehefa nandray anjarytsika na tamin'ny kozia na tamin'ny confezes dia nampiseho foana ny voninahitry Madagasikara ary tsisy tombo sy aly zany Rina Rabe Mananjara. Fa zao am'izao fotoana zao zay ataon'le fitondram-panjakana rehetrarehetra dia tsy maintsy misy calcul mpifidiana daholo. Zay ny teneniko hoe reto olo reto manao politika manimba ny fomba fanaovana politika satria le tsiro-pahefana fitiavam-pahefana no mibaiko ny toe-tsainy reto olo reto. Alohan' izy nanao zavatra ray zany de ozy izy hoe sao de tsisy tombony ara-politika ho aty, sao de tsy mahalany amin'ny fifidianana ho avy ty, de zay intoetra n'lay tompon'andraiki-panjakana amin'ny alalan'le filoham-pirenena iny nentin'lay aty ambany rehetrarehetra ny namany lasa manao randra-tarihana. De na hatramina be ny tanàna kely de mieritreritra manao calcul hoe tsy maintsy misy fiantraikany ty fifidianana ho avy eo sao de vototra ny vato. De ohatran'izay zao le jeu des îles ho avy eo am 2023 isika mandray azy fa minoa sika araka ny tenin'ny Rina teo efa mandeha ndray ny kajy ara-pifidianana atao outil de propagande zay atao fitaovana entanandokatokafatena ara-propagandy. De ilazandray izy fa izy ny tena nahavita foto-dravitra sa tsara indrindra mihoatra ny rehetrarehetra teo aloha. De ilazandray izy fa izy tena mahay mikarakara an'ireo atleta. De ilazandray izy rehefa avy eo fa tena filoham-pirenena mitsonjo ny tanora dia midote materiel ho an'ireo taranja rehetrarehetra hiatrika izany. Konyetsy amorony ravanako tsy afaka mampiasa nge le toerana na ahafahana nanaovana fikotranana entraînement reo nampiasa ny tao ambaniny kianjan'ny Mahamasina hatramin'izay. Le boule ary moa le pétanque tsy hainy mametraka azy ho zava-dehibe nefa misy bandy kely namiratra. Iny ve iny bandy kely iny zay champion du monde junior tamin'ny titre de précision ambony lavitra no iny bandy kely iny ve ity bandy nanao copie-coller ty miala tsinitsika miteny anjany. Ino ny raisina ny fomba makotrokotrika nanaovana événement mpanjakana nena nasandrasandratra mihitsy iny tamin'ny Morondava tamin'ny Sabotsy. Iny ve ny tokony membonahitra sa lay bandy izay ny batany ary nitondra ny toera Madagasikara teo amin'ny sehatra maneran-tany tamin'ny Tsipikanety be. nisy keo mivavy kely tany amin'ny hira tsy finaliste tamin'ny fananana avoleta be sy taraka tsy natao isy zava-dehibe ho an'zareo fa ity satria ny ketriketriky reto de resaka fampelezan-kevitra de misy filoham-pirenena faharoa eto président Doublan de andanina volam-panjakana carburant nge miasa am'izao hoe aiza nanana n'ity olona ty vola ka izy ny paye ny carburant am'ireo fiarakodia mitsena rehetrarehetra eo fa tsy maintsy namoaka vola ministra namoaka vola ny teo anivon'ny faritra samihafa. De jerevy nge le fiara-panjakana viraviraina amin'ny zavatra tsisy dikany. Namono dikany hoe plaque rouge aloha. Tsisy dikany io zavatra io fa miforonona fotsiny satria matahotra andravalo manana ihany koa. De jerevy ny mpitandro filaminana événement mpanjakana ngeny tokony sokafa amin'ny fiara mpitandro filaminana ohatran'izao de izy milaza fa fahita lavitra tsy miankina anankiray io de ny zavatra ny karakaraina iny de tokony événement mpanjakana satria ve copie-coller mitovy an'le filohan'ny repoblika le izy de ohatran'izao no nanomezana azy. Tena zay le tiako tenena hoe tratra ny reto olo reto ao anatin'le laingony le vahoaka malagasy eo amin'le fomba fanaovana politika ka sady nampitahoro ny nampijaliany ny tsy momeny sakafo ny tsy nitsabony de ataony amin'ny fomba fanaovana azy am'izay oeraoerany am'izay le izy. Izao ve hoa de apetratsika tokony andanimbolam-panjakana ve zao organisation fotsiny ihany ho an'izay tena mpanohana an'le bandy kely ihany zany de tokony nandray azy tany zany fa tsisy ministra sy député tokony andany fotoana am'izany. Mbola misy zavatra lavitra tokony atao mihoatra andre ity le bandy kely ifaneva raha manaraitsory champion du monde tamin'ny titre de précision junior fa nga nisy raha ty bois kely ty champion du monde champion du monde ohatran'ny coupe du monde mahafantatry raha joelona sy tiany kare boto ve zany tamin'ny fotoanany aoelona koa tony ministre ary avy Morondava mba nisy nikarakara ve tony bois kely tony mba tena niraisina ambonahitra ve raha itony ny andanina volam-panjakana ka nentina nandehandeha niodina ny tanàna mahafinaritra zany tsisy anentsika an'izany Rina
fa iza le copie collé kelery nde hoentina ho andendeha événement ana télé privé anankiray de satria ho nitovitovy efa taty misy l izy nefa natiny zareo aseho io manko le hoe calcul ra-pifidianana fa reto hoa foseny analyzeny reto nge ho sahirany e plus mandroso io fotoana io sahirana sy miasa sainy reto olo reto ary tsy matory andro amanalina fa rehefa tonga koa ny fotoana tsy ah eo amin'ny fitondrana anareo antotantaratasy aho hoe hitsangana daholo ny olona natao famoretana sy ny sisa tamin'ny fotoanandro rehetrarehetra zany ny problema ny reto olo reto raha tsy mahazo fanjakana io riny de lasa mifampiazony izy mezakavy menakavy fampiazony eo inona ny anton'izay tsy mahazo mamoditry tsika fa maty eto tongotr'ilany ariananina ry tongotr'ilana ariananina ry ahoana nahafahana manao demande d'asile ahoana nahafahana manao an'izay rehetrarehetra zao tsy idirako lalina aloha zany aloha ilamimatreo zany resaka zany de ho atao fitaovana politika indray le jeu des îles riny raha ny zava-misy nge de hoe amboarina le tana masoandro de ao anatin'izany toerany zany no andraisana laya lalaonosy sy laya fietsiketsehana maro samihafa an'izay tokony hanaovana an'izany tatsika eo le izy mo vita satso vita ho tratra satsotratra zay zavatra nampanaitanay tsy maintsy tanteraka aiza nefa zany milaza me mondial ianao match complet tsy tanteraka le izy tsy misexcuse le vaoaka malagasy koa lenao hoe mialatsiny ry vaoaka malagasy tamin'ny 2024 de niteny taminareo ako ny azona ny lalao rehetra tsy totosa le izy no ny antony zao maniny ianao tsy miteny de zao zany zao ny zavatra mety hitsanga indray riny miketriketrika any ambadika any zareo manoloana le déception le vaoaka tsy nahita an'le match de ilaza indray rehefa avy eo raha ohatra zany ka misy négociation mandeha de tena mitsinjony tanora tena miasa le fitondram-panjakana naza lalao indray tsika ohatra ny fombafomba fanao manko zany nefa zany tsy zava-baovao fa zavatra noteneninao nefa tsy vitanao de averiko le izy tsy voasambany nisy nanao asa tsara teto ho an'ty tandrazany ty fa ianareo a raha ny asa nampime indrindra ianareo a raha ny tsy nahavita indrindra de ho an'izay mahazo tombontso moa zany tsy de makaiza koa le izy fa tombontso mamotika taranaka le izy satria miraitsokombakomba nyreto mpamotika fireneny reto de hoe tena mba miezaka manao EPP kosa fizany tsy nanao EPP izany tsy nanao SFF sekoly fanabeazana fototra ary tam'izany ara nahazo fitaovana ara-dalàna tsara tam'izany ara rina nahazo zavatra zay verina fa mety ho an'ny vaoaka malagasy anykatara mondial am'izao taona zao de ndao tsika rina mba hampanofonofony malagasy roviny madagasikara no ohatran'izao satria zany eritreritra zay mihitsy angeny tena nahavoafitaka an'le malagasy hoe ty filopereneny ty tanora ity moa zany vezivezy tany ivelany tany ito no miroleaire ito no miara-dalana aminy misy frantsay misy mpandraraha vavety mampanantenina zavatra ohatran'zao sy ny sisa de aseho le makety isaky ny zavatra ray tenena de misy makety manaraka azy eo de nieritreritra le olona hay ity olo ty zany raha tonga eo nijirama zany ilamy matsara aizy izy zao anky vare ty olo ty zany raha tonga eo de hitangina fiaramanidina tsara sika ity olo ty zany raha tonga eo de hianatra tsara ny zaza malagasy ary io any kit scolaire anao ngiara valomanina fa tsisy mila zany fa ty tonga eo sady azy kit scolaire tsara tsy mandoa ekolazy minakanina tsara ny zaza malagasy any am-pianarana mbola voavatsy sakafo voavatsy fitaovana na ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra azy mbola mahazo fitsaboana ara-pahasalamana ary sakafo any ambilany fitaka maimbo ampy ozy ny fitenena zay mihitsy ny fomba fitenenana ny anaty elankelatrano tena tsisy an'izany le izy ty olo ty zany raha tonga eo de tena ilamy matsiara ny sosialim-bahoaka rehetra de misy hoe resaka protection sociale misy fanampiana ara-tsy sosialy ary mifandripahalemana ny ronono mananjo isotro ronono nge le vaoaka malagasy tsy hoe any am'le hoe vita ny fitaom-piasany no misotro ronono ty tsika tenena fa tena misotro ronono arak'izay resantsika zay misy produit laitier tsara zarainy satria ny ronono aliment complet o dokotera mahazo menaka tsara
hery fiarova, mahazo voamaina, mahazo vary mahafinaritra tsara. Tsy, inona misy eo? Mahazo fanafody ara-dalàna raha mandondona alen'ny hôpitaly de voasoka baravarana tsara fa tilo mba nisy zavatra nafinaritra ihany. Misy ezaka atao mipiasan'ny hôpitaly sasany. Zany aran'izany tena hitako zany. Efa taraika tonga tao amin'ilay hôpitaly Mpanjakana nitady dokotera spécialiste. Fa tena mahay mandray tsara mihitsy le secrétaire. Mikarakara tena hoy zay misy malagasy te hiasa ary te hampiseho zavatra tsara. Eto tompoko, ty ara soraty eto ny anaran'ny ramose. Ay, ndraso a misy stylo ty. Ay, ndraso a carnet ny ilaina. Ndraso a raha ohatra misy carnet malalaka. Ay, ity na raha tsisy de afaka miazakazaka mividy carnet vetivetsikatsy ramose ary de andrasanay fa zao. Tena misy ezaka mahafinaritra rangaha. De misy olona milahatra eo, so de hoe so de mba zary hery ny ataon'ty olona ty ohatra zao, fa misy olona efa manjoko. Manino dadabe? Ay, ndraso ary allo afaka mba mety aminareo ve itadabe na lefa tsika voalohany indrindra aloha de mba hiresaka ny dokotera zareo mbola mody lavidavitra de miara manaiky ny rehetra miandro eo. Tsy mampanino zany ka. Eo amin'ny 10 minitra eo ngamba nandraisan'ny dokotera anao, fahafantarako an'le lera sy ny sisa fahitako an'le zavatra mahazo anao. Tsy mampanino anareo eny manaja olon-dehibe malagasy. Misy olona tena miasa mahafinaritra. Za tsy resaka ndray ny contraire an'izay mifanohatra amin'izay. Fa tsy arak'le zavatra nieritreretana le izy reny. De ndraotsika anaraka an'ity document ty fanadiadina ty. Notsika tsara misy, jerevatsika tsara mihitsiny hoe zao fiainan'le vahoaka Katariana. Katari. Zao fiainan'le vahoaka Katari. Tena miainy, tena mangotsika ianao, latsadramaso ianao. Hoe rovina. Izy ty moa tsika rina vao mivoaka eto zao tsika mitsamma de fa fofopako. Vao mivoaka eto zao tsika de fa sahirana anatin'ny taxi be maro samihafa. Vao mivoaka eto zao tsika de sahirana amina resaka lalitra sy ny rehetrarehetra. De les pollutions manahirana be. Nahoara, alefatsika faly. Pour l'UNESCO à Paris, totalement représentatif des habitants du pays. La famille possède 8 voitures, de puissants 4x4, une Bentley, une Rolls-Royce. Il y a 1 milliard de voitures. C'est beaucoup de voitures. Ça veut dire que les garçons conduisent, la fille conduit, la maman conduit. Pour faire les courses, pour aller au travail, il faut la voiture, jusqu'à maintenant. Comme tous les Qataris, toute sa vie quotidienne est en quelque sorte sponsorisée par l'État. Pour commencer, une fois les études terminées, l'État vous offre un terrain pour faire construire votre maison. Alors c'est l'entrée agencée par Amina. Je l'appelle ministère de l'Intérieur. Et ministère de l'Extérieur. Ou des Affaires étrangères. Ici c'est le salon familial. Ensuite, pour financer les travaux, les Qataris ont droit à des prêts à taux zéro sur 20 ans et sans condition de revenus. Ici c'est la piscine. C'est la piscine vide pour l'instant parce que il y a une fuite. Je suis en train de réparer. Encore plus inimaginable, les Qataris ne payent ni l'électricité ni l'eau. L'État prend tout en charge et donne à chaque famille, tous les ans, son stock gratuit d'aliments. Une carte familiale, moi et Ali, et même mon enfant qui est bien marié, d'avoir 100 kilos de riz, 100 kilos de farine, un carton d'huile, un carton de lait, 100 kilos de sucre pour chaque famille. C'est des aliments qui sont supportés par l'État, les aliments de base. Et quand il s'agit d'éducation, l'accès aux écoles internationales les plus prestigieuses et onéreuses est totalement gratuit. L'État a créé un gigantesque campus appelé Education City et fait venir des universités américaines et anglaises renommées, ou encore HEC Paris. La précarité étudiante n'existe pas. En plus de leurs études payées, les étudiants qataris reçoivent chaque mois entre 600 et 1500 € pour leurs loisirs.
Les professeurs aussi sont choyés. C'est ma maison là-bas. Un prof, ça démarre entre 5 et 8 000 euros comme salaire avec l'ancienneté. Qatar maintenant c'est le 3e pays mondial de l'éducation, le premier pays. L'éducation est tout gratuit. Tous les jeunes diplômés trouvent un travail. Il y a 0,1% de chômage. Sotra betsaka faly a zao zany zavatra narahantsika iny fanadidina nalaina tamin'ny BFM TV iny mampangotsika ilay izy reny zavatra nresahana teo a dia fanadidina zay alatsaka kely fotsiny le retour falazafaty fa voakitiko le izy raha mety somary ambony be ny zavatra nresahana teo a de ny fiainan'ny vahoaka Qatari ny Qatar zany zay de mampangotsika isika rehefa miresaka zavatra ohatran'izao satria inona ny zavatra nresahanao anatin'izy manana fiara lay tokantrano tsy latsaky ny fiara valo no misy eo anatin'le tokantrano ray ary fiara lafo vidy amina miliara hoy izy lay mpanao gazety misy Rolls-Royce lafo vidy ange zany ary tsy nyrehetra mahazo an'izany sy karazana fiara marobe zay raitra indrindra dia inona ny ilainan'ireo fiara reo hoy ny mpanao gazety zay nantany tao anatin'ny fanadidina iny de hoe ny renim-pianakaviana mila fiara ny zanakolahy ny zanakivavy mila fiara zahay mba hanaovana korsa ny asa sy ny fianarana zany raha izay petratsika firan'ny vahoaka malagasy manana fiara liny loatsy miteny betsaka tsika bisikleta raha manahirana faharoa rehefa vita amin'ny fianarana ho an'ireo tanora any Qatar dia ny fanjakana de manome tany maimaim-pona ahafahana manao fanorenana ahafahana ihany koa manao asa amin'izany tany zany rehefa mahavita fianarana ihany koa ary aporisiana hanangana orinasa zay le hoe esprit entrepreneurial resahantsika foana dia afaka mindram-bola ny tanora ka 0 ny intérêt to zany tsisy zana-bola zany ty to 0 mandritry ny 20 taona no ahafahana mampiasa an'izany vola zany tsisy zana-bola laina aminy mamporisika mihitsy ny fanjakana ndao hanao findramam-bola akoatran'izay ny rano sy jiro tompoko dia maipona any Qatar tsisy andahinao zany ary tsisy tarifo optima zany tsisy manao hoe ministra andehanao évaluation zany tsisy groupe mitsefitra zany tsisy délestage zany miodina tsisy transformateur zany hoe simbisak'izay metsika na hoe pilôna tapaka na fila menjera na poto boboka azo na ministra sy ny staff manao sarinado manao cinéma mitsikitsiky kely etsero izara lapadera tsisy dikan'izany any firenena mandroso fa eto amintsika zany ndraisin'reto zava-dehibe satria azo fitahana sy jonoana amin'ny zavatra tsisy dikany ohatran'izany malagasy fa misy asam-boniny zany noho ny fizarana lapadera etsero ny sakafo de gratuit misy carte familiale ka zaraina vary 100 kilao isam-pianakaviana lafarinina 100 kilao isam-pianakaviana menaka 1 carton ronono 1 carton siramamy 1 carton ny fanjakana manome an'izany ny école rehetra de gratuit ary ny any Qatar dia 3e pays mondial Qatar amina resaka éducation ary ny azy de misy université matanjaka be ifamezivezeny zao tontolo zao ary misy campus goavambe ara-dalàna ny bourse miditra ao aporisiana tsara ny tanora hianatra ano fikaroana ary ara-dalàna ihany koa ny bourse omena ny mpianatra
manodidina 600 à 1500 euro dia ataovy ny fandiniana, ataovy fois 4000 zany. Raha iso amin'ny ambany indrindra raha ohatra ka manahirana anao 5 euro izy député rastany zay mba bourse raisiny malagasy. Ny anazy hatrany amin'ny 600 à 1500 euro. Ka raha 600 euro fotsiny 4 fois 6 24 2 400 000 zay rina euro 12 millions. Arakaraky ny niveau io zany. Ny anemo zany. Ny mpampianatra pikariko mpampianatra any am'zareo dia mikarama manodidina 5 000 hatrany amin'ny 8 000 euro fa io ndray dia arakaraky ny fahelana ancienneté. Niary misy mangotsikotsika mihitsy maheno an'zany iny ka zany ny zava-misiko tantaraitsika liziko tsika nga mamorona iny document nalefatsika iny. Ny tanora de omena asa, ny tanora dia omentsika tany ohatr' zao, isika dia mokatra mba aizy zany ankehitriny. Na vitan'zany ve le fitondram-panjakana? Nanongan'andra Valomanana teo ve tsy netiny namezany kit scolaire? Tsy nety ve ny cantine scolaire natao Marc Valomanana? Tsy nety ve ny formation pédagogique nataony? Ny resaka recrutement sisisy fa reto olo reto ny tena navita azy fa aiza ny fampianarana eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Menatra fa natranotsekoly aza tsain'le filohan'ny repoblika ary namiteny ary izy eo amin'ny fivoriam-be zay hifanatrehan'ny firenena mikambana dia zavatra diso ny ambarany amin'ny resaka fanabeazana 4% ozy izy. Resaka fampianarana fototra rina efa nalefatsika teto zany. Asa 146% sa 104% zay. Filopirenena tsy mahalala nisan'ny trantsekoly de mirecupera faran'izay aingana lay ministry ny fanabeazam-pirenena hoe zao ngeny tiany ambara tamin'iny e. Ohatrin'le mandainga amina resaka miemi de misy manao hoa avocat hoe zao ny tena tiany ambara tamin'izany fa mimpanohatra moa no misitona lakilosy. Zao ny azy ny tanora mahavita fianarana tonga de omena tany. Mba fahondrimy malagasy ngy zany hoe izy ny tompony tany ary mbola azaraina tsara ny tany eto Madagasikara. Fa 4% malagasy mba manana rainje, io le rainje zay. 4% malagasy, firisan-jato malagasy no manana aza esorina expropriation anaovana anty prescription acquisitive ity. De anaovana antso-jay de sorohoana miala amin'ny tany malagasy rehefa tsy zay anaovana fikananitra misy fanafian-dalo misy fandorana trano de miala eo nareo. Anaovana bail amphithéotique 90 ans ary tsy mahazo an'izany le malagasy. De omena autorisation spéciale anao rambole ny sasany. Le malagasy kely tanora miaro mo de bahana ny sasany malagasy samy malagasy mifampitsetitra tsy avela miditra ny toerana vidiana. Ohatra am'izany hoary resahantsika ampefilo ampitan-kinampy io. Gasy ny tompony io tompoko fa tsy karana zany gasy kely niary mieritreritra fa mba hanao zavatra eo fa bahana an'le malagasy sasany ihany satria everin'izy ireo ngamba mifankarana fa fatany tsara pertinemment fa hoe gasy ny tompony io. Misy gasy miezaka zany ao anatin'izany tsisy mifampidirana zany amina vahiny. Tena gasy mahadidio ary ara-dalàna ny taratasy eo ampelantanana. Isika malagasy koa mila mireconnaître an'izany hoe asabanana asasakanana aleo malagasy ivoatra. Mahafinaritra antsika nge mahita an'izany. Inona ny nambarany ny MFM tamin'ny fotoan'andro 1 Rina Rabemanantsara rehefa ampifidy amin'ny président Marc Ravalomanana mba afan'rinay ny sina Marc Ravalomanana be da be isaparitra zany hoe misy gasy afaka mandrara. Taty aoriana miroborobo any riny ny malagasy mpandrara. De eto tsika mitanatana vava mampiakatra mpitondra fanjakana de le mpitondra indray no mistyle aminao kadiaka. De le mpitondra indray no mistyle aminao V8 Ford Wrangler sy ny sisa amina million de milliard. De izy miavonavo namidy ao anaty vitre fumé nefa izy nampindraminao fahefana. De le malagasy napindrana fahefana fokapipa. Inona moa le fokapipa? Reraka be miletika ty takolako tony.
sady manjoko fotsiny volo tsy mahita sakafo hoanina asaina mifidy fotsiny mampiakatra olona ho anaka-reny zay le tenen'le namana ny resaka tamiko tamin'ny faraneninazy teo le izy raha faniratra mandreraka be ohatra ny hoe nanonga-panjakantsika de ampiakatra ny retolo reto dia ho tonga ho mpanaka-reny retolo reto ianao ny firany de izy menakavy eo olona tsisy dika ntery amin'ny sehatra ny misy azy tary izy ndray no mizesy taminao mikirakira vola aminao akorinareo zay hoako dalanareo no teanao an'zanyko zay aloha de tsy maintsy amin'io aleonay mamerina lavitra amin'ny marikaravalmanana ary tonga saina am'zany daholo ny olona rehetra zay nge problema ny fitondram-panjakana io fatan'le aspiration populaire fatan'le izy miantso an'andriamato marikaravalmanana ny vahoaka de ahoana ny isakanana an'zany de loto ny marikaravalmanana depuis 2009 enao nanongana marikaravalmanana aty am 2022 enao mbola problemanao foa ny marikaravalmanana donc efa tsy normal zany le mpitondra fanjakana am'zao fotoana zao de verenantsika ny zava-misy any Qatar io izy io miasa le mpitondra manao ny aintsy io zavatra le mpitondra manana fiarakodia fianarana mandeha tsara aprisiana ny tanora jiro sy rano gratuit rambazany moa zava-misy eto Madagasikara de antany tsy fanananasa aotra faingo ray isan-jako dikan'zany miasa daholy ny vahoaka Qatari de anontany io ny atsika eto rina firiny tsy anasa maromaro any ole tsy mahay manisa zao nefa natao mpitondra eto Madagasikara ka raha miteny an'zany ianao de inona ny tenenina rina botolo reo ry tsy mahandro tatany reo ny sasany tonga amin'ny imbécile mety hoe fifidianana raha mafinareo de miteny ray tsika alaminy tsara ny fifidianana miketriketrika teteza mita ny sasany any am'zao taona zao isika miteny fa tsy zany no ilainy ndao manao concertation nationale alaminy no raha-pifidianana système électoral izy mpitondrany io matahotra fifidianana mafy io lo resantsika amin'ny fotoana mahapety azy zany de ohatra mitongo koa le fitakasilainga arina eto Antananarivo renivohitra tena ampinanana maloto ampiainina maloto amprevena loto le vahoaka an'Antananarivo renivohitra de tsisy miazira tsisy mireazira le vahoaka tsy mety anety manimba ny fahasalamanao manimba ny fahasalaman-janako io lalitra io avy mipetaka maloto isaky ny baka ordure andehanana riny tsy maintsy maheny fofona maloto ianao misy feno alika maty ao fatatsika ny fofona alika rehefa maty alohan'izy ipoka zany rivotra iainanao eto Antananarivo renivohitra ohatran'zao fako hitanao zay aleanao retraretra indrindrandrindra avy zao ny orana am'zao fotoana zao de rehefa avy ny orana mavesatra amin'ny fako de vao mainka maimbo Andriamanitra anao ray roa telo efatra dimy rempianakaviana roa tovolahy telo zay no mitsindroka am'zao fako zao eto Antananarivo renivohitra misy an'zao eo akaiky eo misy épicerie ity amy lalambe eo ampovoany mihitsy io ampovoan-dalana feno fako ity koa ohatr'zany ny kanalina tsetsina tanteraka amin'ny fako etsy ampitetsy misy baka ordure anakiroa feno fako misy fiara mandalo eo ity efa firy metatra ny alavan'ity toeran'ity fako be tsy fakahitana ohatra ty le atsy ambany atsy ohatran'ity tandrify anay ato ambadika ato amin'ny ohatran'io mihitsy MBS eo am 20 metatra mahery eo fako de zao zara fa mandeha sisa le olona tsisy lalana le izy vao ba amin'ny fako eo anoloana tranon'olona tony ny fako tsy voary de ny alika no mikaroka ao de eo akaikiny eo misy olombelona mikaroka fako miara mitady sakafo amin'ny alika ity atao tanàna voatseny tony io feny fako io tsena mivarodamba ny olona mandeha amin'ny lalana or be ny tanàna rofo ny fako zao ny zava-misy zao eto Antananarivo renivohitra de mbola sahilaza ve ary io tsy amin'ny commune urbaine tsy an'lehibe ny tanàna rery ny tokony ibabo ny fahamenarana sy ny fahafambaraka am'izao fa hatramy le mpitondra fanjakana lina satria ierika io olona io antoko miaradia fitondrano io olona io nitondrona molotra ane no aratsinane ny fitatana ny Ndavalimana ny tanàna Antananarivo hoe tsy maroka fako izao ianareo nefa ao mahazo ny subvention en commune
ianareo nefa ao efa eo ambany fitantanany commune ny SMA samyvata aloha ary namboarinareo hatramin'ilay endriky fitantanana le samyvara SMA am'izay fotoana zao miditra any anatin'izany fitantanana zany mihitsy ianareo nefa manao fibaikona mipiasa rehetra zay ahafahanareo mandrindra ny fandoavam-bola eo anivon'izany ary mety sasatrinareo mitady carburant ahafahana manodina zany SMA zany fa aizany fako am'izao fotoana zao maninona tamin'ny andro ny Ramatoa Lalao Ravalomanana tsisy subvention voageja tany amin'ny ministère-ny ranontany ny Samva nisy conseil d'administration ihany azony teo anivony tanàna Antananarivo fa tsy afaka manapa-kevitra zany misy vola maro be etra tokony mandeha any amin'ny Samva tamin'ny fotoanandro tsy afaka mahazo izany ara-dalàna teo anivony tanàna Antananarivo fa iny tonga de mandeha any amin'ny Samva ny anjaran'ny commune tamin'izany de zao mitondra amin'ny fako makeny amin'ny bac ordure ohatra zany le mpamafalala paye ara-dalàna de misy koa le rafitra fahadiovana fidiovana ref de reny efa mba mitsofoka anaty elankelatrano de manatitra amin'ny fako makany amin'ny bac ordure fa anjaran'le Samva no tokony mibataliza fa nanaovana resa be mihitsiny ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana tsy maroka fako de ohatran'izao ny propagande n'le olona 2019 satria efa miaraka an'le fitondram-panjakana rahalany eo de milamina ny tanàna alefa asifaly da hoary ravonina ara le vidéo miresaka fako na Antananarivo nataon'ny candidat-naina andre tsy toaina tamin'izany miresaka fako na Antananarivo mba azotsika ony raha tsara mba azotsika mamerina fitadiana tsara hoe izy menakavy io kapokaray fomba fiteny député fetra hoe molina lasitra iray mitovy avokoa ny ao anatin'izay lasitra zay raha vonina aloha izy de asaitsika ifaly andefan'izay efa vonina iza zany no amerina ny Savan commune président Radjoel amerina ny Savan commune alo iverina ny commune ny Samva tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety am'izay tsy mifanilika ndraiky teo alo ataon'ny commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna iza zany no amerina ny Savan commune président Radjoel amerina ny Savan commune alo iverina ny commune ny Samva tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety am'izay tsy mifanilika ndraiky teo alo ataon'ny commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty am mibe ny tanàna ny tompona ndraikitra raha tsy vita ny asa mety niarana eny teo tsika aleo iverina am'seo iaho izy izy ny Samva tsika ihany no mikarakara ny fako ary raha tsy voaroaka ny fako mibe ny tanàna ny tompona ndraikitra am'izany tongava ty amiko de ahoana nanaovana an'ireo fako reo andre matoa be ny tanàna ho batainy ny vahoaka zany reo de aterinaiza mila mazava zany ka zay ngeny nambaranareo tamin'ny fampelezan-kevitra satria tsy miverina tamin'ny CUA ny Samva tamin'izany fotoanandro zany de hoe hifanliana le andraikitra tsy mahavita azy ny commune de nataonareo ny ezaka rehetrarehetra de nyresahanareo tao anatin'ny adevitra président Radjoel dia tafaverina zany ny Samva novainareo hatramin'ny anarana SMA tsy haiko izay société municipale d'assainissement tsy fantako izay reny de efa eo an-tananareo le izy zao voakarakara ve fako raha ohatra ka tsy voakarakara ny fako atao aiza zany le fako am'izao fotoana zao aterinaizy ireo tompoko tsy afaka iandrasana ely reo ho avy ny vanim-potoana ny fahavaratra raha ohatra ka 10 tonnes ny fako teo aloha tamin'ny maintany rehefa milatsaka ny orana possible miakatra 12500 tonnes sady ho avy mifety 12,500 tonnes de fois 3 le fako mahazatra grave le izy ary plus maimbo tonga ny lalitra ho avy ledsi ho avy manga efa avy izy zoko avesatra reo ary retombo reo fako reo de rehefa tonga le vanim-potoana ny fahavaratra ho tsetsina ny lakan-drano hiakatra ny rano eto Antananarivo renivohitra sady androaka fakonareo no tokony hanao curazina canal no handritra rano
mila mitady pompo matanjaka be raha tsy manana nareo ampindra amin'ny député rastany aza menatra amin'ny resaka amin'izany e matika amy fa tsy mahavita azy le fitondrana zany zava-misy eto de mianjotsika andriamatobe ny tanàna ianao ny tompona andraikitra amin'ny fako aza velanao iaina miaraka amin'ny fako ny vahoaka n'Antananarivo rofo ny fako fa zay ny fanampinao tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny 2024 antony ny fidianan'ny olona anao zany na tiana na tsy tiana aza mitady fanoliana andraikitra ny amin'ny hoe simba ny camion tsy tafidy teny Andralanitra fa mbola fisavovona be fako ao tsy ampy ny carburant sitsy efa nareo no ao fa tsy olo-kafa tompoko noho izany diovy ny tanàna mahamenatra satria tena miaingo ambony tsikoko le malagasy le vahoaka n'Antananarivo mahamenatra miaina miaraka amin'ny fako le vahoaka n'Antananarivo de tsy menatra ve nareo amin'ny fiarakatikaty raha tsara tary be blindé mandeha manodidina ary mitety fako ny lalanareo sa tsy mandeha amin'izany nareo raha tsy mandeha amin'izany sa c'est autre chose reto ambasady BDB koa reto vazaha BDB eto mahita an'io eto amintsika makasary de mandefa any ambony any any amin'ny toerana misy azy any carte postale hoe zao Madagasikara faramanitra Marie Chantal lehibe amin'ny banky mondial mandefa olona amin'ny bidon zao na mijery rehetrarehetra mahamenatra le izy ataovy rangaha le asa fazabe resaka ataovy le asa rofo ny fako e asanareo zany de lazaivo indray fa mpanohatra indray misakanareo tsy ahafahana mandroka fako de lazaivo indray fa mpanohatra indray ny ao amin'ny SMA ka migafanareo amin'ny commune tsy ahafahana manangona ny fako de lazaivo indray fa mpanohatra indray no tsy manome carburant nareo de lazaivo fa mpanohatra indray no migafa ny fiarakodia camion ka tsy ahafahan'ireo fiarakodia remetsika sinsisa satria loza loatra raha nitika ndraikitra ny mpanohitra zao tsisy anliana tsolo rina aza ampiainina miaraka amin'ny fako ny vahoaka n'Antananarivo mba ataovy ampy zay toka fasaina ary vahoaka malagasy zao ny zavatra mahazo atsika ankehitriny rina ka zay mantsy le izy mora le miteny zany tamin'ny hoe mbola tsy teo amin'ilay andraikitra fa rehefa eo amin'le andraikitra amin'izay de tsy arakaraka le zavatra tenenina ariary be zavatra atao zay aloha mahafisana tsara tsy arakaraka le zavatra tenenina ny zavatra atao resaka fako ohatr'izany ihany resaka baolina ohatr'izany ihany resaka jirama ohatr'izany ihany hafa ny tenenina tany aloha hafa ny zavatra amin'izeo aty ohatra ny resaka hermady hafa ny zavatra tenenina taloha hafa ny miseho amin'izao fotoana resaka PPN hafa ny zavatra ny tenenina taloha hafa ny asaina iainan'le vahoaka amin'izao fotoana resaka fandriam-pahalemana hafa ny zavatra ny tenenina tany aloha tsy mbola teo amin'ilay andraikitra zaoko tapadoa atsiko tsisy voamaso atsiko kidnapinina atsiko zao karaza tsatokantsy atsiko isan'andro zao isako mijery gazety de endrika tsy fandriam-pahalemana ary mampiorikoditra tsy maintsy misy sationany ao isan'andro nisy tsatokantsy indray tatsy nisy voolana indray tary nisy an'izao indray nisy an'izao indray zany foana no iainana zany ka zany matoa zany resana de miantefa amin'ny olom-pirenena tsirairay ho avy ny fifidianana na iodina ho isika na iodina ho iza ho avy io fifidianana io dia tsy maintsy hiatrika an'izany de mila mieritreritra tsara mila mandanjalanja tsara fa mila mandray andraikitra ihany koa aty amin'ny fikarakarana rehetrarehetra aty mba tsy anenina rehefa mandeha zany ny fotoana mba tsy anenina ka ilazanandreo hoe fay zay fay efa fay ianao fa tsy mandray andraikitra tsy manao an'ilay fanaraha-maso dia nyeo ihany anyeo amaraparana antsika azy somary verenantsika kely le resaka tany Qatar teo satria misy mitondra fanamariana ato zany hoe ahoana tsara le fandehan'izy de zao zany le izy teo hoe ny any Qatar dia tena hoe miaina ny vahoaka Qatari
hoe nresaka éducation nresaka social nresaka rehetrarehetra tsy ambamy be ny tsy fanananasa sensisa satria nahoana eto zany ny tena mila rahantsika tsara satria nahoana ny mpitondra satria nendrareo mpanjaka ny mpitondra ny Qatar dia mikarakara ny vahoakany zay ny priorité fa tsy mikarakara ny vahiny averina tsara mivadika amin'ny resaka baolina mantsika rehefa avy eo fa misy menomenina mantsy ny zay tonga any Qatar amin'izao fotoana ny mpitondra fanjakana any Qatar dia vaindondra raha ny mikarakara ny vahoakany fa tsy vaindondra raha ny mikarakara ny vahiny raha misy vahiny zany any ivelan'ny Qatar tonga any dia atao mpiasa vahoakany aloha ny azy ndre mpandeha indray ny vahoakany aloha ny azy fa izy tsy mivadika ato do am'izay vahiny any ny vahiny tonga any dia ataony mpiasa zay vahiny daholo nanao an'io kianja rehetrarehetra ny Qatar io ary izy tsy miraharaha zay resaka hoe io mantsy resaka hoe zon'olombelona makatso hoe 9 maty tsy raharahan'ny any zany ianao ny te andeha ho any ozy ka reto le olony reto zany le vahiny hoe mba mitady karama ny Qatar de tsy ho ataony le mpitondra ny Qatar mihitsy hitovy amin'ny vahoakany fa ataony mpiasa zay le izy ataony mpiasa dia mitabataba misy maty sisa tsy olana ho andry zareo zany fa zay no zavatra misy zany akoatran'izay anefa tsy hoe rehefa milamima le vahoakany Qatar dia hoe ny mpitondra fanjakana ihany no mikarakara fa misy lalàna sy fifampitondrana sy fanabeazana miaraka amin'izay indrindra am'izany tsy mila ny ty LGBT zay anisan'izay tena lasa am'la vavy samy vavy ty tena fosotra ity manko tafiditra eto amintsika ny olona be tabe milala ho an'ity raharaha ty zany mbola lasa miandry antsika anisan'izay fa le mpitondran'ny Qatar zany a dia mametraka ny fepetra mpiaramonina izy ny fanabeazany izy hoe zao ny lalàna anay ary any misy sharia haitsika tsara zany lalàna ny islam zany ny arabo mampiasa an'izany daholy dia apetrany tsara izay fifampitondrana izay ary ny mpitondra de manome modely mpitondra zany raha mitaingina Rolls Royce de mba mitaingina Rolls Royce keo ny vahoaka zay le reportage teo ny mpitondra zany raha misakafo tsara any aminy any rehefa feno ny lakoziany de ohatr'izay koa le vahoaka any Qatar aiza am'izany ny eto amintsika mifanohatra tanteraka de zao zay le fametrahany lalàna sy fifampitondrana zay mipetraka tsara zay ny any amin'zareo ka ianao zany rehefa vahiny ianao ninona le anao ihany nanao vakansy ianao nandeha hijery baolina ianao na ninona de efa apetrany tsara hoe zao ny lalàna ty aminay ianao avy any tonga any de tsy maintsy manaraka amin'ny atsipriany zay lalàna andry zareo ianao na eo am'sehatra ino na misehatra ino na misehatra ino tsy maintsy manaraka ianao tsy mety aminao le izy de aza mandendeha any mijanona any amin'ny firenena zay ny avinao any fa tsy hoe zao ny anay aty de hoentinay any Qatar betsaka mantsy le fanenjehana sy tsikera atao amin'ny any Qatar am'izao fotoana zao fa ny any Qatar izy tsy miraharaha zay hoe mahavahiny any fa de hoe inona raha nandraisana an'le mondial nandraisana an'le mondial dia ampisehoany am'izao tontolo zao fa zay manambola zay manana amin'ny maizy anay vola amina tapitrisany dolara no ny laniny Qatar tamin'io mondial io resaka fierté sy voninahitra ny tena tadiavin'zareo amin'io ampisehoany am'izao tontolo zay hoe aty aminay ny tena fahombiazana fa tsy any aminareo any de rehefa apetra n'le lalàna de inona ny toyany tsy maintsy manaraka an'iny ianao rehefa miditra any ary rehefa tsy manaraka an'iny ianao de hiaran'ny sazy zany ny anton'ny fahombiazana ny anton'ny fahombiazana de ny mpitondra manome modely ny mpitondra mikarakara ny zay hoentina ny mpitondra dia manaraka tsara ny lalàna isan-karazany sy ny fepetra ary mipetraka ny fanaraha-maso ianao vahiny tonga any araha-maso ianao feno drone ane any Qatar am'izao fotoana zao Doha feno drone manara-maso ny rehetrarehetra drone ray ho an'ny olona 500 manara-maso direre resaka hoe le lasy vehivavy zany tandremo so de maimaika fotsiny de hoe zao ny mapety anay ty de ndeha ho any sahirana $100 isaky ny sazy
de amaranantsika azy ataontsika desera kely raha tonga antsika hieritreritra tsara zany hoe ahoana moana matoa ny olona tonga ny fahombiazana de eo ny fahatsarany fitantanana eo ny fahaizana eo ny fahasahiana eo ny finoana ao ny fananana fanantenana eo ny fanaovana modely manome modely tsara sinsisa de tonga any amin'ny fahombiazana nanao baolina i Pays-Bas omaly Sénégal izy iny de betsaka ny spectateur avy any Pays-Bas tonga tany Qatar ka nga misy ty eritreretin'le spectateur Pays-Bas hoe ohatry ny any amin'zareo lehilahy sy vehivavy ka efa feno fanaraha-maso any any Tsiprianka de hoe ahoana nareo zay mpivady zay mbola nandainga ihany ay mpivady nareo ay zany taratasy manamarina fa mpivady nareo adino ka tsisy efitra zany raha hotely ray de misaraka ny chambre le asana le rangana le ramatoa ary ambony ery de ay le ramatoa any ambony any de le rangana zany aty amin'ny chambre aty ambany aty de zay zany atory amin'ny alina lasa le rangana jokojoko amonjy le vehivavy ary ambony ery tratra ny caméra ny raisipotsiny tamin'ny maraina efa tenenina hoe zao ny lalàna mbola manao ihany mandosasy $100 menatra de hiteny am'izay rehefa tonga any amin'ny firenena zay ny avintany le olona hoe tena firenena tsisy fahalalahana tena firenena oatra an'izao zay ny any amin'ny olona tsy maintsy manaja ianao rehefa tsy mety aminao am'janona any fa aza mandehandeha any Qatar any zay le izy zay dia aiza ho aiza am'zany ny aty amintsika ny Qatar aloha ny vahoaka ao aminy karakarainy ny mpitondra izy tsy miraharaha vahiny any fa ny atao amintsika ohatran'le vahiny ray voakarakara noho n'le vahoaka zany ane le izy zay vahiny avany tonga eto Madagasikara mety ny fiainany 4000 vahiny tsy aninany tonga aty janony eto izy heritaona roataona tsy haiko firereo fotsiny ny etoneto de mizesy izy hoe pandraraha izy ny fanaraha-maso eto amintsika amin'io tsisy fiana efa voaolana ny zaza malagasy any Morondava zay vao efa ahoana zany ana Qatar ianao ny tratra manao an'zany tonga dia peine de mort resaka rongony sy ny sisa tonga de peine de mort fanamelona ho faty zany ny any amin'ny zareo hoe misy hoe zaza tany toerana ve hoe nisy vahiny nisy nanorana tsy vita amory iny ary tonga de lasa tena misehatra raisam-pirenena mihitsy tsy te halala mihitsy zareo ka matoa ny olona manana fahombiazana dia miezaka manao ny fahamarinana sy ny fametrahana fampivezana fa rehefa tsisy zay dia anynofo lava eto tsika menakafy tapitra ny fandarana miara-manonja MBS Radio Madata amin'ity anio ity saorana ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko eo ambany fiahin'Andriamatoa Alain Ratsimbazafy solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antsimondrano ny Brown vehivavy tima Antsimondrano dia manasa antsika vehivavy rehetra amin'ny lanonana fankalazana ny tsingeritaona ny Joroany ny sabotsy faha 9 ny volana Novambra 2024 ao amin'ny Place de l'Amitié Ambondjibe Bongatsara